Tokolasy tongovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahana aminao indray amin'ity andro vaovao ity. Alakamisy 7 Jolay 3 anterina ny arabo mampirarentso ho antsika mianakafy tsy misy anavahana na ianao tentoerana na ianao any ampitan'ny ranomasina manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Mada. Isaorantsika ilay nahary no ny fitantanany sy ny fitahiny satria noho izany dia afaka ny fampiresakitsika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo zany ao anatin'izay miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio Mada izay. Isaorana ianao izay manaraka ny fandarana no ny fahafoizanao fotoana sy ny fandaminana maro samihafa eo amin'ny hoe fiatrehana ny fiainana amin'ity anio ity satria ny fanarahanao ny fandarana toy itony miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio Mada. Ombaratsika ombenombeny hatrany dia midika ho fanomezanao lanja ny fiainam-pirenena, midika ihany koa ny amin'ny hoe tena vonina andray andraikitra eo amin'ny firenena. Marina hoe miaino manaraka fa mila mapiatra n'izay hoe hevitra heverina fa tsara sy mendrika ampandrosoana n'ity firenena ity fa fanarahanao ny fandarana aloha zany dia fa midika zavatra lehibe izay. Isaorantsika ny teknisianina ao ambadika ao Tarian Faly efa sitrany Faly ka dia miaraka amintsika indray izy sy ny ekipany ambadika rehetra ao ny ekipa rehetra any amin'ny radio Mada ao ihany koa dia isaorantsika ary ny ireo teknisianina miparitaka any amin'ny faritra dia tolorantsika an'izay fisaorana izay satria zareo ireo zany tena kirakira ny resaka teknika. Akoatran'ny izay dia raha hoe ny fandarantsika amin'ity anio ity dia eo ny famakafakana toy ny mahazatra dia eo ihany koa ny fijerena lohahevitra notsongaina tao anatin'ny maro ary eo moa zany ireo hoe zavatra nitranga tao anatin'ny 420 ora dia tsy maintsy resahantsika izay tena hita hoe tsy maintsy resahana, tsy hoe manamaivana akory ny vaovao hafa fa resahantsika ny tena hitantsika hoe tsy maintsy resahana ao anatin'izany rehetra izany. Dia ny mpisehatra moa zany mbola ho avy eo daholo izay isehatra eto fa dia avy hatrany aloha dia resahantsika ny lohahevitra izay tsy maintsy hoentina amin'ity fandarana ity. Akoatra nefa mahazatra moa zany hoe nyresaka tontolo-pifidianana fiomanana amin'izany ary io tsy maintsy hamafisina foana ny hoe fandraisana andraikitra sy ny tokony ataony ny olom-pirenena satria ankeon-dalana tsy maintsy andalovan'ny firenena malagasy zany fifidianana president ny repoblika izany dia tsy maintsy tena apetraka amin'ny toerana maizy azy tsara izay raha-pifidianana izay mifamatotra amin'ny raha-pirenena, le firenena efa ao anatin'ny fasairanana tanteraka amin'izao fotoana izao ary misy foana ny pirofo, misy foana ny pirofo entina milaza fa tena ao anatin'ny fahatrana sy ny fahasairanana ny malagasy. Milaza ny taremarika ny ambadimbadika any dia miteniny eo anivon'ny fitondram-panjakana hoe tsy marina ny filazana fa hoe memandry zany raha ny taremarika dia tsy dia misy fiovana fery sy ny sisa. Fomba fijeriny eo amin'ny manana andraikitra eto amin'ny firenena zany sy ny fomba fijeriny atao hoe manana ny seza, izay moa le fomba fiteny azy hoe manana ny seza eo amin'ny fitantanana ny firenena satria hoe manamarina manamarina ny zavatra hoe ezaka nataony araka ny fomba fijeriny zareo fa ny zava-misy tsy mifanaraka an'izany ary tonga dia resahantsika aloha ty resaka anankiray ity manapirofo sy manazava sy mampibaribary ny tsy fahaizana mitantana eto amin'ny firenena ary rapitaina amin'ny mpitantana teo aloha. Resaka poliomelita, lefakozatra. Zany lefakozatra zany tompoko dia amina firenena be dia be eto ambonin'ny tany dia tsy misy tsony zany. Ary io lefakozatra io raha ty amin'ny taona 320 dia tsy tokony hisy tsony. Ary raha nisy an'izany tamina firenena anankiray dia hoe efa foana ny tantera, fongana. Aloha ampiasaintsika amin'izay le voambolana hoe tokony hoe fongana tanteraka, eradike.
dikan'izany éradike zany tsy mitovy amin'ny hoe éliminer hoe foana fa hoe fongana éradike zany tena hoe hatrany amin'ny fakany mihitsy dia tsy misy tsony fa io zany tsy hoe tsy misy fotsiny amin'izao fa tsy maintsy misy fandraisana andraikitra izay atao ary miainga amin'ny politika mpanjakana zay misy eo izay resak'izay andetsika hiverina kely mihitsy aloha satria ho avy mantsy ny fifidianana présidentny république miverina any amin'ny vahoaka ny fahefana dia anapa-kevitra ny vahoaka hoe olona toninona no apetraka eo olona toninona no iantefany ny safidinay olona tsy maharo anay ve amin'ny resaka isan-karazany olona tsy maharo anay amin'ny aretina ve satria raha olona marary tompoko tsy afaky ny asa ary indrindrandrindra hoe olona miklepaka olona tratran'ny fahasembanana hoe lefakozatra tsy afaky ny asa ary misy fetraikany amin'ny toe-karena izany tsisy afaky ny andahan'izay zany tena tokony atao vaindondra raha mihitsy tafiditra amin'ny fahasalamanana izany lefakozatra fa rehefa tratran'ny lefakozatra ny olona anankiray dia mandra-pahafaty averiny indrem-pandeha mandra-pahafaty dia le lefakozatra nefa asoroana tsara mihitsy asoroana tsara dia aloalohantsika mba hiverina kely any amin'ny tany aloha tany io zany dia tena hoe tena zavatra goavana be satria tena iakinan'le ainy humain amin'ny hoe olombelona mihitsy ary rehefa tratran'io le olona dia misy fiatraikan'izay eo amin'ny toe-karem-pirenena miainga eo amin'le ankohonana aloha sahirana ny ankohonana sy ny fianakaviana hoe manana hoe fianakaviana zany manana olona tratran'io poliomyélite io satria lefakozatra dia malemy dia tsy afaka miaina ohatran'ny olona rehetrarehetra satria malemy dia na mikisakizaka na mandeha amin'ny seza roulant ohatran'izany dia fatatsika amin'ny fahasairanana ho an'ny fianakaviana manana havana sy tapaka moa tratran'izany dia efa mahafantatra an'izay tsara zany ny tena tokona hoe hifatohana andaniana vola amin'ny fiarovana ny mpiray tanyrazana fa inona no andaniana vola eto amin'ity fireneny ity amin'izao fotoana izao fa inona no ikaroana vola eto Madagasikara amin'izao tao anatin'ity rejime ity efa hifarana moa zany zao ny fitoam-piasana ity fitondrana ity teleferika hitrosana vola ho alohan'ny taranaka faramandimby fa lazaina fa hoe mampiena ny amboteiazy ka raha olona mariary ara ny vahoaka malagasy izy ny hitaingina an'io raha marary ny vahoaka malagasy vahoaka ny Tananarivo iza ny hitaingina an'io hoe izy ry ambony ry hoe satria mandeha ny ambony eny zany hoe raha jerena zany tsy any amin'izay resaka hoe mamirapiratra sy miretirety hoe mampiena ninninna argument na inninna fanazavana omena amin'izay hoe zao ny antony anaovana ny teleferika fa be dia be ny fanazavana fa hatreto tsy maharesy lahatra ny mponina Tananarivo zany teleferika zany fa hoe tsy maintsy atao io tsy maintsy atao io mandeha daholo ny camion be amboteiazy be mihitsy tsy fakahitana akoron-drano ao satria lasa terikely le lalana ny avariana ny makaty dia terikely zany mbola mampitombo ny stress daholo na mpandeha tongotra na mpitondra fiara lasa kizitim-belona daholo le olona matetika mantso hoe ny vehivavy ny tena kizitina fa ny lehilahy koa zao efa tratran'izay noho ninona noho le krizy piainana dia miteraka krizy tsaina dia lasa manahirana be le fiainana zany dia eo amin'le resaka poliomyélite io tadiditsika tsara zany hoe favy polio zany vao teo amin'ny fitondrana ny firenena ny président Mahakaravalymanana dia fatany tsara fa hoe raha ohatra ny le vahoaka ka hoe tena tratran'io aretin'io dia misy fetraikany any amin'ny toe-karena zany tsy androso mihitsy le firenena zavatra tsotra kely zany nanaovana tena hoe ezaka natao nyentsy ho zavatra mihitsy ny fitondrana tarihan'ny président Mahakaravalymanana tamin'ny fiatrehana an'ity poliomyélite ity tamin'ny lizy moa nongotany sasany manta zany le fitondrana tamin'ny 2009
fa lazaina hoe zao hoe naratsiana sy ny sisa nefa aiza amin'ny fiainana tamin'izany sy aiza amin'ny fiainana amin'izao be deaibe ny nanenina fa tena hoe niezaka hoe hiady amin'ny polio ary dia nanampy daholy ny eran-tany satria tsapan'le sehatra raisam-pirenena zany ny fahavononana mihitsy ny fahavononana hoe tena hiady amin'ity aretina ity fahavononana izay anoetin'ny rejima notarehan'ny président Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana zany tsy maintsy resahany zany satria zavatra nisy de natao niezaka natao izahay mpanao gazety nazo fiofanana na mpanaovina satria mpanao gazety ma zany adisan'le acteur le hoe tena mpandainjara amin'le resaka hoe fanentanana sy mifandresen-dahatra ny olona dia zay zao tamin'izany ny nalefa nakany amin'ny faritra ny zaraina amin'ny faritra maromaro Madagasikara de misy ekipa miparitaka mampiofana ny mpanao gazety any amin'ny reny faritra reny de mampianatra mampiofana manamafy hoe mamokatra fandaharana fohifohy 10 minitra eo amin'ny endrika isan-karazany zany de tanina ny olona any amin'ny faritra be deaibe eto amin'ny firenena de amin'ny alalan'ny radio ny tena fitaovana tena aingana sy mahomby ny raha eo amin'ny fitaovan-tseratsera sy fampitana ny televiziona eo ihany sy ny gazety fa ny radio tena goavana io dia natao ny ezaka samy nandray ny andraiky ny daholo na ny fanjakana tamin'izany fitondran'ny président Marc Ravalomanana zany na ny fanjakana na ny mpanao gazety na ny fianakaviam-ben'ny fahasalamana teto amin'ny firenena samy nandray ny andraiky ny daholo ary nomena fitaovana ary ny tena hoe tsy niafiafy mihitsy tamin'ny resaka hoe arabola satria tsy maintsy misy vola io mandeha fiofanana sinsisa ny andamin'ite nazoto ny olona tamin'izany na mpiasa ny fahasalamana tena nazoto ary tena hoe niasa tao anatin'ny fitiava-tanorazana sy ny fahavononana tsy naheno mihitsy ianao tamin'izany fotoana zany hoe tsy voalohany volanay tsy voalohany andamin'ite anay tamin'izany talohan'ny 7 sy 4 arivo taona firy moa zany tany amin'ny 5 sy 4 arivo 9 sy 4 arivo 7 sy 4 arivo 9 sy 4 arivo mbola misy tsy teraka ny sasany tamin'izany na efa teraka fa mbola ankizy madinika fa zao fa olo-dehibe de zay no antony amerimberenana azy tena hoe nanao ezaka ary natoky ny avy any velany satria tsika mbola tsy afaka namokatra n'izany vaksiny zany hoentin'ireo mpanampy teo ny OMS moa zany fikamban'ny resam-pirenena amin'ny fahasalamana de teo ny UNICEF tsy maintsy eo satria resaka ankizy ty zavatra ty fisorohana ny aretina zany fa ny ankizy masany tena vobetsaka fa io tsy ny ankizy ihany fa ny olon-dehibe koa mety ho tratra dia tsisy anavahana de nanampy ny UNICEF nanampy ny OMS nanampy daholo ny fikambanana isan-karazany ty na ny teto-toerana na ny tany ivelany de hitanao mivokatra de rehefa nionkotra teo moa zany ny rejima président Marc Ravalomanana de nisy ny tetezamity nga nisy resaka firintsony zany ny mpamatsy vola ihany koa mipetrapetraka izy satria fanjakana tsy azo tamin'ny alalan'ny fomba demokratika fa mpanonga-panjakana teo de le tetezamity iny mbola nitarina indray nandritra ny 10 taona de nisy fetraikany zay zavatra zay nisy fetraikany tamin'ny fiainam-pirenena de rehefa vita ny tetezamita de tonga ny président Hery Rajaonarimampianina de verina ny olona nanampy verina nisokatra indray ny robinet fa teo mantsy nidy tamin'ireny tetezamita ireny ara tamin'ny hoe nitarihan'ny folohan'ny tetezamita tamin'izany Andriamatoa Andry Rajoelina fanga ny resam-pirenena nanatrika matso teo Mahamasina mbola pirofo daholo zany hoe fitondrana tohinona no miasa eo amin'le firenena amin'ny vanim-potoana tohinona de vita ny tetezamita de tonga ny rejima président Hery Rajaonarimampianina de miverina indray famatsim-bola de tonga indray ny olona satria hoe voaka tao anatin'ny fifidianana de nantoy niady tamin'ny poliomelite io de rehefa nitoy le izy nitoy dia nahitam-bokatra ary nolazaina mihitsy tamin'izany fotoana zany hoe efa tonga hatrany amin'ny resy hatrany amin'ny 7 isan-jato taremarika navoaka ny resam-pirenena zany
ny polio efa ho 100 ane zany hoe resy zany de nylazaina tamin'izany hoe nahazo diplôma Madagasikara. Fa io zany niainga tary amin'le ezaka goavana be zay nataon'ny régime na fitondran'ny président Marc Ravalomanana de dingantsika ny tetezamita de nitoizan'ny président Hery Rajaonarimampianina satria soa ho an'ny malagasy sy ho an'ny firenena le izy zanaka malagasy no mahazo ao anatin'izany rehetrarehetra zany de hoe nahazo diplôma fahazahoana diplôma zany tsy mandendeha fahatany tsy hoe taremarika voaboaka fahatany fa tena amin'ny Tsipria mihitsy. Inona no nitranga hoe ianao nanomboka taty amin'ny aloha jereko tsara satria mantsy donné zany hoe totakevitra sy ambaran'ny ao nivon'ny sehatra raisam-pirenena ty ambary ty ao nivon'ny fikamban'ny raisam-pirenena momba fahasalamana na ny OMS. So ndray misy teniny any hoe ohatran'le teny avoloha hoe diso zany taremarika meny mpanao gazety zany fa ity tsy tenitenenina fahatany ty fa teo amin'ny septambra 20 volana septambra 20 tam'izah mantsy mbola mifanjevy be le resaka covid de efa nalefa amin'ny fitenenana eo ny ady amin'ny covid raha moa hoe vaksiny no atao ny raisam-pirenena efa hoe vaksiny ny teto mbola CVO aliza misy ambady tsy hoe bizana sa inona nalefa hatrany Afrika tany ohatrany tsy raha in'ny afrikanina akory vaksiny no vetesina ny sasany ary manao zavatra parallela CVO de asa moa zany zao CVO ahoanako le piasa le tatsy ary ohatrany tsy nahazo vola zany le fitantanana amin'ny tao anatin'ny efaderty régime ty zany alao azava amintsika mihitsy le izy fa ty tsisy resaka hoe onoony ty de avy eo am'izay tonga ny septambra 20 inona no nitranga ozanareo resaka polio io le fitondran'ny président Hery Rajaonarimampianina zay nidimbiasan'ity régime ty zany efa tena nahita hoe éradiqué fongana dia hoe nahazo diplôma nyainga taty amin'le tena ezaka enjana be mihitsy nataon'ny régime fitondrana ny tarihan'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny tany amin'ny talohan'ny 9 tany amin'ny taona 5 7 tena efa nandeha tsara mihitsy ny ady amin'ny lefakozatra andeha ny vaksiny dia tonga am'izay taty amin'ny 20 tonga teo amin'ny fitondrana am'izay zany Andriamatoa Andry Rajoelina septambra 20 nivoaka ny fanadiadiana ty tsy hoe fanadiadiana fa dépistage fitsirihana mihitsy natao de nahitana 7,9 ka confirmé 7,9 niverina indray ilay lefakozatra teto Madagasikara dia teneny ato moa hoe 79 ont été signalés en 2023 ny zao tsika 3 tamin'ireo distrika 30 inona ndray ary zany efa zany polio zany tamin'ny fotoana tantanan'ny président Marc Ravalomanana efa tsy natahorana firy-tsony zany satria efa nandeha ny ezaka misy ny politika mpanjakana toy izany sautitsika hoe tsampikanatsika le tetezamita fa iny tsy resahany iny tonga ny régime président Hery Rajaonarimampianina nitohizan'ilay ezaka nataon'ny président Marc Ravalomanana de tena nahitana vokatra le izy tena hoe fongana tonga le régime am'izao tarihany Andry Rajoelina miverina indray zay de zany hoe de samy teny ve ny mpanohana ny fitondrana am'izao fotoana zao hoe tsy mariny zany filazana hoe nenahandro zany ka inona ndray ty ary filazana fahantranana zao areo mantsy ho azavaina amintsika hoe ina tsara moa ny tena fiaviany ity resaka polio ity de aloha mba sokatra tsara ny saitsika satria ny resaka aretina ohatrany tony tsy azo lambolambona
tsy azo pasipasoana fa rehefa miresaka azy dia mahitsy amin'izay azon'ny olona le izy rehefa miresaka azy dia mahitsy ary zany no nampianarina zany rehefa hoe manao resaka communication zany a hoe ahoana ny fomba azahoan'ny olona le zavatra tiana ampitaina dia mahitsy any indrindra ny any amin'ny faritra ny eto Antananarivo mantsy rehefa manao hevitra dia zavatra ny tia mikivilivily ity tsy mba mahitsy ary zay ny antokafana ny mpiray-tanindrazana any amin'ny faritany any amin'ny faritra any amorontsiraka any tonga dia mahitsy tsy mila n'izany ny kibilibiliko zany ohatra ny zany zao ny rehefa misy vahiny eto amin'ny miara-manonjy eto amin'ny MBS ny radio Mada eto ny avany amin'ny faritra tonga dia mahitsy amin'ny fitenenana mihitsy zany tabera kristiany zany anga mibilibiliko aminao zany rehefa miteny eto akaiko eto tonga dia mahitsy tsara mihitsy zany fa tsy mila zavatra mibilibiliko dia ohatran'izany koa tony tsy mila fipasipasoana dia zay zany le zavatra nitranga dia zao moa zany tsika amin'izao fotoan'izao dia hoe ao anatin'ny fanaovana fotoana manokana fanaovana vaksiny zany dia ny any ivelany tsy afaka hijery fotsiny amin'izao tsy hoe tia verina foana tsy hoe ny fomba fitantanan'ny rezima tarihany Andry Rajoelina sy ny prime ministre Tsay Kristiano maresy lahatra ny mpiara-miasa ny velany sy ny firenena ny velany ka hoe manampy izy tsia fa no ny fijerena mahaolona sy ny alahelo an'ilay vahoaka malagasy ny ankizy anie tsy manatsiny sanatria mivava ve ohatra hoe herintaona le zaza na roa taona dia tratra amin'ny pôly io inona ny tsinon'io zaza io raha ohatra zany misy zaza na olon-dehibe tratra ny lefakozatra dia ny mpitondra fanjakana mihitsy no mila mandiny tena hoe fa maninona io zaza io maninona ny zanaka malagasy mbola tratra ny lefakozatra fa inona ny politika izay nampiarina teto amin'ny fireneny ity no mbola misy zanaka malagasy sy teratany malagasy fa tsy teratany vahiny fa no misy teratany malagasy mbola tratra ny poliomelita ty amin'ny 3 sy 2 misy fanjakana veto dia raha manampy zany ny any ivelany ny OMS sao sy ny UNICEF ny tena kaiky vilany fenoarina amin'io tena manampy zareo dia zao no niteneny ny solotena maritry ny OMS eto Madagasikara Dr Laurent Mosango zao niteneniny hoe ny zaza rehetra eto Madagasikara ozy dia mendrika mila vita vaksiny daholo mesazy zany afatra goavana be zany ary raha mpitondra fanjakana ny maheno an'izany dia tokony tena hoe verina mieritreritra mihitsy hoe ahoana satria zao anie ny fisina aretina tahaka nytony izay azo soroana ao anatin'ny firenena anankiray dia manambara ny tsy faiza mitantana ao amin'le firenena io zany pirofo tsy azo hidivirana taremarika tsy azo amboamboarina io dia zao zany misy an'ilay opération fanaovana vaksiny dia mbola sahiteny ve ny mpanohana ny fitondrana amin'izao fotoana zao hoe ireo mpanohatra eo nataontsika vaksiny voalohany ohatran'le tamin'ny Covid président Marc Ravalomanana sy neny lalao Ravalomanana nandeha nanao vaksiny tery Andraharo tery amin'ny Galaxy tery tena nanome modely ary vao tao aorianan'izay dia be dia be ny olona no nandeha nanao vaksiny efa io no resaka maneran-tany ny an'le fitondrana ato CVO ny voiziny dia nasina moa zany tsy antery izao sy ny sisa fa nahantery io na tsy antery ohatrany hoe te hiavaka amin'ny rehetrarehetra foana dia miaraka amin'ny teny fandrabirabiana ny mpanohatra dia raha vao misy zahatra mitranga dia mpanohatra foana ny anaka amin'izay le aretina ka ny olona rehefa manao vaksiny ny firenekafa ny eto Madagasikara lozana manenjika amin'ny mpanohatra hoe reo nataontsika vaksiny voalohany reo inona nijokojoko daholo izy menakavy no ny tateo rindrina lasa nijokojoko
nanao vaksiny satria efa hita hoe tena tsy kiletsony ty araka amin'ny fitenin'ny tanora am'izao tsy kiletsony ty fa tsy maintsy de mbola sahanao fihetsika sy toetra ohatran'izany ve ny mpanoana amin'ny mpitondra amin'izao fotoana zao hoe miverina indray manomboka mianaka indray ny lefakozatra na amin'ny polio eto Madagasikara taona 3 sy 20. De hotsika teo hoe tamin'ny septambra 20 sy 20 no nahitana indray zany le ka tranga de nitombo fa iza no nitatana firenena tamin'izany 20 sy 20 zany efa iza tsy ny président Marc Ravalomanana tsy ny président Hery Rajaonarimampianina fa ny président Andry Rajoelina zany hoe 2020 zany misy message reny matoa avoakan'ny OMS septambra 20 sy 20 jereo ny dossier any amin'ny OMS any ary ianao rehefa mitady vaovao any amin'ireny fikambany resa-pirenena indray tonga de mahazo fa tsy ohatran'ny any amin'ny birao mpanjakana isan-karazany ndana makany amin'ny birao zao tonga andray ndana makary andrasaloha fa mbola tsy ao ny lehibe mbola tsy ao fa namita hiraka mbola tsy ao makany amin'ny OMS ianao tsisy an'izany makany amin'ny UNICEF ianao tsisy an'izany tsisy an'izany hoe avezivezy zany makany amin'ny banque mondiale ianao tsy misy an'izany makany amin'ny FMI ianao manana birao eto Antananarivo daholo zany tonontonony zany ary na fikamban'ny raisam-pirenena atao hoe ONG reny ara fa iny tsisy an'izany hoe vezivezy zany ianao tony zao tonga de hita tony ary io miaraka amin'ny taremarika de zao zany zao akoatrany hoe trany amin'ny 20 tapitrisa no izana zany ho vita vaksiny 18 millions taremarika koa zany tsisy afaka hiteny hoe diso zany de alao mbola asiana taremarika any misy an'ireo vaccinateur zany hoe le mpanao vaksiny zany satria tsy vitan'olona vitsy io vaccinateur hatrany amin'ny 91 000 arivo 7 alina no mena fiofanana mila faizana koa mantsy io fa tsy hoe ataotao fahatany de ny amin'ity zany indrindra ny Antananarivo na zaza na lehibe de mila manao an'le vaksina levakozatra zao zavatra tenen'ny miara-manonjy zao zany tompoko de efa fandraisana anjara lehibe fanampiana ny piraitan-drazana sy fanentanana ny amin'ny iatrehana an'izany anjara briky lehibe mihitsy zao zavatra tenenina izao fa tsy araka ny teneny sasany hoe mitsikera fotsiny hoe hoahoa fotsiny efa nisan'ny teny mihitsy ary hoe mivovo fotsiny tsy maninona teneny daholy fa zay tompoko raha miteneny zany dia hosoa ho an'ny piraitan-drazana so an'ny raha hoe ny aky zany de ho an'ireo zandry zanaka malagasy tsy hoe frantsay na hoe vahiny fa malagasy aloha ny resaka eto malagasy ahoana moa no eritreretana hoe ianao tsy malagasy nefa hoe tena hitsinjo ny tombontsoan'ny malagasy io zao mipirofoka miparitaka ny polio indray miparitaka indray nefa efa mba nahazo vokatra tsara tamin'ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny fitondran'ny président Hery Rajaonarimampianina mety marary ny sofon'ny sasany maheno an'izany fa na marary na tsy marary zay ny zava-misy tsy azo ovany zany fa zay no zavatra iainana ka ny tena mampalahelo mantsy amin'ity polio ty de izao le ankizy tsy manatsiny fa ngany ankizy manao politika ary io ane rehefa polio zany sao de mieritreritra ny sasany hoe ny zanaka mipanohana fitondrana tsy tratra fa ny zanaka mipanohana mpanohitra ny fitondrana ny tratran'io tsy isy an'izany fa rehefa mianaka ny aretina de mianaka nefa azo soroana zany hoe ny fomba fitantanana eto Madagasikara zany no tsy ao tsy araka ny tokony ho izy tsy mahafantatra ny lara-pahamehana tsy mahafantatra ny marary ny vahoaka fa ny amin'ny resaka fisehosehoana sy mamirapiratra sy le manahitaitra amin'ny maso zany no iazakazahana sy hitrosana vola ho alohan'ny taranaka malagasy any arina io resaka telefirika io ne mbola ho aloha io
ny taranantsika menakavo ny mandohan'io satria ny trosaina l izy tany a frantsa nataony sony trosaina io ka izy ara nitaingina an'io raha vo ampolio dolo ny gasy ny mponina Tananarivo sanatriny vava manahirana mieritreritra an'izany a io zany mila misokatra tsara ny fomba fijeritsika hoe tena dinio tena filazana ny zava-misy zany ary eto amin'izay ny lefakozatra ny na ny poliomelite dia aretin'ny mahantra moa zany ny filaza azy mialatsiny fa zay no izy mahantra any amin'ny firenena tsy mahantra ianao tsy misy an'izany any Norvezy tsy misy an'izany any Suisse tsy misy an'izany tsy misy an'izany poliomelite zany aiza koa reny firenena betsaka eran-tany Pakistan zao mbola voatonontonona hoe misy an'io de Madagasikara de voatonona indray raha vao zavatra ratsy sy mamenatr'olona de tsy maintsy eo le Madagasikara fa io tsy vitany tsotsorina fetsany diso ny taremarika omenareo diso na tsy diso ianao zany raha tena mpitondra ianao ka tena hoe tena manana an'izany hoe kapasité amin'izany hoe leadership mpitondra mpitarika dia raha vao misy zahatra mitranga na mbola atao raha hoe ono de fa mandray fepetra ianao zany natao hoe mpitarika fa tsy mianna fotsiny diso ny ianareo fa na diso na tsy diso dia amin'ny mampitarika anao amin'ny mahatompona andraikitra anao de fa tsy mandrisaina ianao hoe matony reny zavatra ohatran'izany reny tsy mipopotra ho azy fa tsy maintsy misy antony foana de ianao zany tokony hoe mikaroka tena hifotony mihitsy fa tsy eo ambony latabatra fotsiny no mandray tatitra zay le izy zay de hotsika hoe polio izay mianaka indray eto Madagasikara ka anaovana hetsika manokana momba vaksiny hoe favy polio sy ohatr'izay dia aretina avy amin'ny loto izy io avy amin'ny tay teny malagasy ofisialy zany so de lazainareo indray hoe miteny ratsy zay tsy teny ratsy zany fa teny malagasy ofisialy ary zay no mahazava azy aleo itsina ohatran'izay le izy avy amin'ny tay io zavatra io mialatsiny amintsika mety hoe misakafo na ohatran'izany de misy gaga sasany ay ve ohatran'izany zay le izy de io zany zao anaovana an'le opération vaksiny io edina am'le zay mantsy le virus hoe poliovirus zay ny anaran'ity virus nyty raharahamangy ity faritra 4 régions vakina karatra loatra mangoro atsimo andrefana Analamanga aiza misy Antananarivo tsy ao anatin'ny Analamanga zany hoe ireo voatononireo zany dia ao anatin'ilay fahalotona Analamanga Antananarivo ao anatin'ny tsara mihitsy feny tay zany miparitaka ny tay raha zay no anitsina azy ka normal beko jereo tsy zordirako jereo tsy zordira to Antananarivo jereo ty zordira ny olona ne tsy miraharaha hoe tena misy problema ao mampiasa ny SMA ao ny olona ne tsy vakoloha amin'izany hoe fa inona ny mahatonga an'io fa nita ny be sy ny maro de hoe zordira feno eraky ny tanàna feno tena sasan'izany tena hoe zara raha misy lalana ohatran'le riam-bopo ery ny aty Beorika ny any amin'ny 67 zay alehanao rehetra zany dridrandrindra le alehan'ny asa moa mpitondra fanjakana raha mbo mandeha amin'ireny mba mandalo amin'ireny dinina mba heritreriny fa de ozy le ray aman-dreny zay hoe raha ny président Marc Ravalomanana ny teo na koa hoe raha ineny Lalo Ravalomanana no nitatana ny Tananarivo teo tanàna Tananarivo tsy avela mipetrapetraka fotsiny amin'izao maninona le olona miteny an'izany tsy hoe foronona ty resaka fahadiovany ity tam'ireno tamin'ny hoe neny Lalo Ravalomanana no be ny tanàna ny teto Tananarivo renivohitra tena io tsisy resaka etadamma mihitsy io hoe fandefindeferana amin'io resaka fahadiovana io tsisy resaka io fa tonga de hoe mila madio
ary tsy hoe madio ivelana oatra ny fasana ka hoe ny ety amin'ny arabe fotsiny madio fa ny any akelakelatrano any ary tamin'izany ho any dia efa nitenenina teto ny be ny tanàna neny lalora valimanana misy fotoana izy tonga dia mandeha makany anelakelatrano any mijery ny zava-misy zay taraika any dia taraika misy afiry amin'ny enina maraina izany amin'ny enina sasany maraina dia efa tonga neny lalora valimanana ndao laza dia lasa daholy any anelakelatrano any any anaty tatatrany antany ny député colonel Rambosalamy reny antany Andriamatoa isan'ny Rina Andriamasinoro antany ny Andriamatoa isan'ny Julien Andremorasata zany tao tamin'izany antany raha sao de lazenareo hoe manao be lazao fotsiny na be firesaka marina zany ary mbola betsaka tamin'ny mpiasa tamin'izany mbola ao amin'izao fotoana izao ary dia manao fampitahana le mpiasa hafa ihany rangaty tamin'ny androny neny resaka zordira sy resaka loto ka mahatonga antsika iteny an'izany dia ity mifandray daholo io zavatra rehetrarehetra io raha ny resaka polio tompoko raha ny resaka lefakosatra dia io tsy tongatonga ho azy amin'izao fa misy fetomboana io faingany dia ny resaka loto tay miparitaka aloha itsina ohatr'izay mihitsy zany hoe tsy teny ratsy zany fa soandray misy dedaka indray dia miteniteny foana miteniteny foana inona indray ty teneninareo teo amin'ny miara-manonja ny MBS sy ny radio Madity itsina ohatran'izay ary zay no efa hoe toromarika azo zany rehefa miady amin'ny aretina ohatran'ny tony tonga dia itsio ny resaka asa vilivily mba azahoany ny olona azy ty zany zao maheno an'ity ny any amin'ny faritany any dia efa fanampiana lehibe zay fanampiana lehibe ve zany ohatr'izao le izy aizako natao ny gabine na ny toeram-pivoahana nga misy miditra ao ery ivelany any izy misy resaka fitazana sy fanabeazana zany hoe raha te adio zany dia tsy afa-misaraka amin'izany ny fanabeazana amin'izao fotoana izao nefa ny fanabeazana mihitsy no tsy araka ny tokony izy no atao tsy rambona aza mametsiny mihitsy sika ny sesesy vadika ao indray tsika aza mametsiny mihitsy ny sesesy ny mpampianatra mpianatra ny mpiaroka mpampianatra resaka fampianarana zany resaka fanabeazana zany olombelona ireo tompoko fa tsy vata-makazo ireo sesesy ireo efa firy taona zay ahoana kosako ny volany tsomenako io ane tsy hoe faratsy toetra trao zany zao dia hoe toy hatrany amin'ny hatramin'ny latsinainy grevy dia miefa hoe université maty université mangina zany mangina toeran'le toerana koa moa ny anaran'le toerana hoe Akatso mikatso zany ny ao Akatso mikatso ny ao Akatso zany nefa asoroana ohatran'le polio ihany le polio asoroana fa tsy natao atsirambona le fisoroana dia zao mianaka amin'ny polio dia zao ndray mikatso ny ao Akatso satria tsy faly tsy hoe tsy faly zany fa tena tezitra mihitsy ny ao anivon'ny sesesy fa ny volany tsy aloka misy karazany maro moa izy ao vacation indemnité resaka fikarohana heure supplémentaire be dia be fa vola daholo ny anaran'izany fa nga reo olon'ireo anga olon'olom-poana nga reo anga mandeha fotsiny zao miaina ohatry ny olona rehetrarehetra dia voatery zareo tsy maintsy manenjana ary maneo an'izay tsy fehitezam-pitantanany raha eto amin'ny firenena zay tsy faiza mitatana ny fanjakana koa mahatonga an'io dia nendrareo rehefa lasa lavitra mila mametra-pialana ny prime ministre mila mametra-pialana ny ministra misahana fampianarana ambony fikarohana siantifika mila mametra-pialana ny ministra misahana ny vola tonga dia mahitsy ohatr' zany tonga dia any ambivonana fa nga mbola nisy nialy zany teo mbola tsisy nialy zany mbola tsisy matsapa-tena fa tokony ala fa tsy tafavoaka ntsony ty fa mbola eo ihany aloha dia manilika dia manadio tena dia manilika ka raha tonga amin'izao zany ny sesesy dia zay tsy hoe momba ny sesesy na ohatran'izany fa zay atao ny analysy sy mifamakina ny zavatra miseho dia mibaribary zany le izy hoe tsy faiza mitatana daoly no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany mianaka indray ny polio na ny lefakosatra tsy faiza mitatana politika mpanjakana tsy
tsy araky ny tokony izy zavatra fa mamay mpitondra teleferika amin'ny mamaiza miteraka amboteazy Antananarivo io tsy maintsy atao io na iza faly na iza tsy faly de tsy maintsy atao io teleferika io de ataovy ary fa ny olona efa misaina amin'izao fotoana fa miandry an'le fotoana tsy izay no nyteny an'izany fa io no Maria ny mpanao gazety namana Ragasy gasikara zany fa amin'izay sampinamana moa de zay mifetsona azy Ragasy ozy Ragasy zany ozy gasikara hoe tena sy Abraham de miora moa zany le tao le hoe anao valifaty ane le olona président Andry Rajoelina am'le fifidianana any natioriny izy no aneo valifatiny ao anaty isoloara izy no tena hoe zao am'izay ary zao no nanaovana anay zao fampijaliana anay hatramin'izay zao zany no valiny anaovanay azy izy moa ny président Andry Rajoelina tam'le teny avy tsy manao an'izany malagasy vahoaka endry malagasy sisa ka anazy ka zany rehetra zany tompoko de maneho ny tsy fahaiza-mitatana avokoa ny fitanisana an'izany tsy hoe fititehiteny fa mitondra ny saitsika mba tena heritreritra tsara satria hiatrika fifidianana eto amin'ny firenena kely sisa ary ny député Rabekijana hoe tsy zay sarofaniry ny teny anty fa hoe fifidianana fanavotam-pirenena io misy zany mikatsaka ny fanavotana ny firenena zay ny antony mihetsika daholo ny sehatra politika komitiny ny fanavotam-pirenena ozy ny RMD mamaly sy teny amin'ny espace de rateny tsy maintsy atsangany ty komitiny fanavotam-pirenena ity apetraka ny rafitra hiatrehana izay fanavotana ny firenena zay tsy maintsy avotana ny firenena tsy maintsy sauvena isika le manafangarongaro teny frantsay ity tsy maintsy sauvena ny firenena fa rehefa kelika koa mety isy koa ny andro hoe sauve qui peut avotany tena fa tena mety isy otratra zany satria enjehan'ny eritreriny de sauve qui peut indray ny ataon'ny sasany am'izay fa ny ataon'le hoe tia tanindrazana sy ny hoe atosika ny fitiavan-tanindrazana de tsy maintsy manavitra an'izany firenena zany dika an'izany tsy misy mandeha ho azy ny raharaha fa mifamatotra daholo io mifamatotra tsy misy hoe zao ihany ty na zao ihany ty na hoe anay rery ty na hoe andriana rery any malagasy Madagasikara zay natao hoe tena hoe fahaleovantena ka tsy tonontononona fotsiny koa zany fahaleovantena zany fa tsy maintsy karakaraina aloha le olombelona aloha tsy maintsy karakaraina ny olombelona ny sakafony sy ny fahasalamany iny zao mifarana le hoe fivoriana tany Tanzania de samy nanan'izay nylazainy moa zany le tany fa le tsika malagasy moa zany inona ny lazaitsika fa efa nitenena teto hoe ny algériana zao nandeha tany ministra anankiroa ny nalefa ny algériana tany hitanay ato zany na melesona na mpianatra ny afrikana no teny eny izaratraika efa ny olona zao fa miditra any amin'ny intelligence artificielle efa avy bileta be zany ny any Chine zao efa miditra amin'ny taxi volant zany ny fandrosoan'ny olona sy ny fiazakazan'ny teknôlôjia inona koa zany ny anao zany aty mbola téléphérique taxi moto taxi bicyclette taxi fitaterana tanan-dehibe zany fa ny any Chine amin'izao fotoana zao ary efa ho aparitaka manomboka amin'ny 2025 amin'ny 5 karazana drone fa drone na hélicoptère reny mahazatra antsika de miditra ao le olona omby olona zany le izy de misy helisy anankiefatra de misy écran kely ao anatiny ao de ohatra zany ianao miala eto anosipatra na iza ny direction ohatra hoe anala mahitsy de miditra ao ianao dia tabe fotsiny manindry bokotra fotsiny hoe direction anala mahitsy de efa misy central na fohy be mibaiko an'iny de anao mitaingina fotsiny tsy chauffeur tsy misy chauffeur tsisy mpamily de miainga le izy ohatra ny drone ndray zany izy fa drone angeda be fa omby olona de mandeha le izy de ny any amin'ny central any no mibaiko an'le izy de tonga ny nala mahitsy ianao tsy mitapo zany io tsy mifandony zany io eny ambony eny taxi volant zany ny sinoa ndray nahita an'izany rasy fa rehefa misy ny fotoana de ho alefety kely ny extrait na ny sombotsombony zany ahitantsika hoe aiza le malagasy
ianao eto mbola miady amin'ny taxi ny atsika mbola taxi bisikileta taxi moto tsy hoe manambaniny eto amintsika fa vokatra ny tsy faiza mitantana ataony ny an'olo lefa intelligence artificielle inona koa zany ianao zany zao raha anao zavatra tsy haiko ty taloha zany mazatra anda tsy haiko ty de hoe hijery dictionnaire na hoe ahoana ny fomba fanaovana an'ity andrafitra zavatra ianao zany de hoe tsy haiko ty de ny intelligence artificielle no manao azy asany efa rany izy ity zany zao tsy ila olombelona tsony zay le hoe intelligence artificielle fa na zany na tsy zany a mbola hafa ihany keo aloha ny sain'olombelona ninonninona tenentsika zany tenen'ny algériana zao zany efa manangana sekoly izy ho amin'ty hoe intelligence artificielle ty eto Madagasikara efa misy mampiasa fa misy eto fa misy mampianatra an'io eto fa nga ny fanjakana amin'ny teny zany ko le mpampianatra any amin'ny EPPS sy CGR zao hiditra amin'ny mpianatra vomaly nisy rem-pianakaviana apiditra zanany any amin'ny sekoly mpanjakana any amin'ny EPP mandoha vola manomana vola zay ozy izy mpanasa lamba zany no atrena zany ny fijaliany zany nefa fampanantenana mipopokery tamin'ny propagande tamin'ny 2018 hoe rehefa zany tonga eo atao an'zao aiza mandoha vola any amin'ny sekoly mpanjakana nefa le tatitra natao teny avoloha hoe na vita sekoly en'zao na vita hôpitaly en'zao fa le olombelona ahoana ny misy firenena ty Afrika mahavita gratuit ny fampianarana hatrany amin'ny université any Algérie gratuit maimaimpona ny fampianarana aty amin'ny ambaratonga voalohany ambaratonga manaraka hatrany amin'ny fampianarana ambony gratuit sekoly mpanjakana zany ny privé moa zany maha privé azy mandoha vola izy fa sekoly mpanjakana gratuit misy firenena ty Afrika mahavita any zany ianao aty ny olona efa tsy meritreritra n'izany pôly eo zany efa tsisy an'izany any amin'ny olona ianao aty mbola zany ndray mianaka indray ilay alefa kozatra vokatry ny tsy faiza mitantana ka ho avy ny fifidianana arao maso fa ny malagasy tsopoko tsy nateraka natao ahantra ny malagasy de tsy nateraka atao ahantra ny malagasy de tsy nateraka ho ampijaliana ny malagasy de tsy nateraka ho atao ilanja azo fijaliana ny malagasy dia tsy nateraka hoe ilanja fahoriana tsy zay le izy fa malagasy dia natao aloha le tononkira amin'ny hira-pirenena no milaza azy malagasy dia natao sambatra sambatra toko izay le faniriny zay hira-pirenena zany ka rehefa tsy tanterahana le hoe mahasambatra malagasy de ho vai ohatran'ny iran'ny Zedezila indray ary hira-pirenena raha zao le iran'ny Zedezila ny kitihana taiza mbola nisy an'izany hatramina soradi zany zao de menimenina ny mpanao soradi eto amintsika namana faniry arabaina namana faniry fa nanafarana sinoa ka le sinoa reo ane manory fotsiny izy mitarika fotsiny izy fa tsy manininona daholo ve zany ny mpanao soradi eto Madagasikara tamin'le Zedezila tamin'ny voalohany le tamin'ny andron'ny dideratsiraka ny koreanina no nafarana avany fa ny acteur rehetrarehetra dia malagasy ny prof de gym tamin'izany mpianatra pefilosy lycéana pefilosy any reny nanao mitabe misy mahatsiaro any zao maheno an'zany nanao mitabe fa koreanina tamin'izany tamin'ny 2007 tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana menasehatra mihitsy ny malagasy njakatiana nanao an'le hira faneva tamin'iny le Zedezila 2007 iny président Marc Ravalomanana ny filohan'ny firenena tamin'izany enikaza embonimahatra tompoko ny malagasy ary ty Zedezila 2023 ny fitondran'ny Rajoelina ity sahiteny ve tsika hoe enikaja embonimahatra ny firenena magatsy Antananarivo amin'ity zordira ny vangongo nefa ndray Zedezila de ozy miora tao ampanao gazety hoe tamin'ny andro Rajoelina hoe sao de mba ho afa-baraka tsika Andriamatoa sao de ho afa-baraka de ozy ny filoha tsy afa-baraka zany ataotsika tsara io milay io sy de hitala zany de zany le izy ka hatraty amin'ny sorady zany zao de normal rosy raha hitenitsy zay zany ko sinoa ndray zany nefa eto tena betsaka amin'ny mahay sorady fampisehoana ny maizy azy amin'ny malagasy na mifanokavana sy mifamaranana mantsy ny tena anehoanan'io zavatra io resaka kolotsaina resaka sorady mirindra manana maizy azy angamba malagasy
fa nga Mauritiana may an'izany inona avy ny karazana diatra sega no hain'ireo fa malagasy manana ny maizy azy mihitsy amin'ny resaka dia zany ary tsy tara koa rehefa malagasy amin'ny hoe gadokira any ivelany na R&B resahanao na hip hop resahanao na inona hainy malagasy ranga zany hainy zany na gospel resahanao zao ny gospel efa mahazo vahana mihitsy amin'ny rano choral any vao menanao de efa gospel ary tsy misy hira gospel amin'ny teny frantsay zany teny anglais daholo de le teny anglais no avadika ndrala teny gasy fa le gadokira gospel fa misy gospel gasy koa ka izao zany hoe le malagasy zany eo manana maizy azy tsika fa ny vahiny foana no antamin'ny fangareo sinoa reo raha tonga eto nga miena fotsiny am'izao tsy maintsy karakarainy reo tsy maintsy menatrany reo tsy maintsy mena sakafo reo tsy maintsy misy fitaterany reo vola daholo zany ka raha vola ikarakarana ny sinoa maninona ianao tsy mahita vola ikarakarana ny zanaka malagasy mba iarovana azy amin'ny lefakosatra nefa anao mahita vola ikarakarana n'ity vahiny sy ny rehetrarehetra ity tokanana nykanja barea Samuel Leton na farana teto nefa be de be mpanao baolina malagasy eto amin'ny firenena teratany malagasy ny vahiny foana tonga indray tia ny Gedezil mpanao soradi mpampianatra avy any Chine any indray no ny sinoa indray zany indray mampianatra amin'ny malagasy aka le sinoa ane manory fotsiny izy mitarika fotsiny izy fa malagasy ihany ny manao an'io tsy maintsy misy esprit toetsaina sinoa miditra eo tsisy zany hoe mandeha fotsiny am'izao zany de ahoana zany reto le mpanao soradiba tena mahay ny malagasy amin'io resaka soradio tena mahay mihitsy ny malagasy ary mampitolagaga ny any velany any eny ary miarabany namana faniry razafy manatany tonga eto amin'ny fandarana efa natomboka moa le izy de efa nyresaka polio nyresaka kely nyresaka RMDM komita mifanavotam-pirenena nyresaka CSS resaka soradi efa kasohana kely dao zany resaka zany miarabany namana faniry ndao ary zatsisy eny ary de miarabany irina sady misaotra ny irina androany fa 7 ny volana jolay isika hoe hita le mangatsika manko de nanao atina kanjo tsy maninona mihitsy de faly sy joso efa salamalamy faly de isaoratsika izy tafiaraka atsika amty androany ity faly sy josoany ho ambadika eo mandrindra ny lafiny teknika ny namarahitra mpiara-miasa ny mpanao gazety ny paritaka zay efa mikarika vaovao dia mitondra ny teny fiarabana ho atsika rehetra sady arabaiko manokana ny ao amin'ny radio mada isika mpanaraka mifandarina eto atorana sy any ivelany de miaraba indrindraindrindra reo namana zay ny ampitan-dranomasina ny antso mandefa hafatra samy hafa voarainay tena mahafinaritra ny fiarahana teo izy le raha matoa zay tena mitondra fanafody ny fahenoko anao zay mihitsy le mitondra fanafody ny fahitako anao iny mako efa napetratsika iny hoe ho candidat Flomar Karavalymanina de hitondra fanafody izy zay de zava-dehibe mahafinaritra voarain'ny olona ny afatra hoetitsika raha ny afatra voaray moa zany marobe ao anatin'ny somesintsika ao fa raha ohatra misy ny fotoana zany ka mba afaka hamaky izany sika de ometsika voninahitra ny famakina izany rina maromaro ny vaovao fa am'izao-tsika am'teny zao ery amin'ny radisona ambodivona hotely avambe izy io akaiky ny tana Waterfront eo de manao atrika asa fahatelo zany ny seni miaraka misehatra politika raha ohatra ka afaka alefa ny faly dia ovakitsika ty le izy zany zareo mivomera-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana zany hoe birao maharitra anivon'ny seni zany no manasa zany ny mpisehatra politika ao anatin'le sehatra ifampitambavao sy fanakalozakevitra zany science d'information sy échange zany no tanterahana n'izy tia momba ny tontolo mpifidianana ararotiny eto daholo satria de eo moa zany rahana ampinuda ho toy an'le natao tao amin'ny nouveau-tel eto ihany koa ny sadeka de ny sadeka moa omaly nakeny amin'ny ACC teny asa hoe inona no zava-misy ny fehikevitry mivokatry ny fifampidiniana samy hafa fa de miazakazaka izy ty ny Flomar Karavalymanina manatrika izany satria efa tonga somatsara arabaina monsieur le président tonga somatsara eto atandrazana ny Flomar Karavalymanina de zao hitatsika izao io moa misy candidat iray ihany koa zany zay manatrika eo ny mpanao politika samy hafa hita am'sary hitatsika zao marainy zao ery radisona zany ery ambodivona de
mampiseho fahavononana ho any antokotiko Madagasikara indrindra filo maro Karavalomana niny na devitra rehetrarehetra tsy mitsoka an'izay mety fifanatrehana fifampiresahana eo efa fahombiazana tanteraka misy ilay fiaonana atao amin'ny nouveau-tel ho an'ny filo maro Karavalomana satria nahafahana nanitsy masom-bahoaka mihitsy ilay fomba fiasany seny ary nampahafantarina sehatra resam-pirenena ary nanitsy an'le mpikambana ao anatin'ny gouvernement le miseho azy super ministre premier ministre sa inona ny andraikiny any amin'le lafy mifanakatsakanana maro samihafa tahak'izay nahazo atsika tany amin'ilay congrès paritry ny antokotiko Madagasikara tany Antsirabe zany rehetrarehetra zany hilaina ny fiaonana tahaka izao zany mba ho inona indray inona indray ary satria dia maromaro reo lahadinika ordre du jour zay diniana ao anatin'ity atrikasa fahatelo ity de hoarahantsika indray mivokany satria tsika moa zany efa mivonona hiatrika fifidianana eny izany indrindra no efa nanao fanombohana mbola tsy fanombohana fa ray makabahana kay moa ray makabahana roa fiomanana telo de lasa ray makabahana zany ho an'ny KMMR Atsimorano satria dia nanokatra ny quartier général na ny QG zany ny KMMR Akorondrano zay no tanterahana omaly folakandro no nanatanterahana azy de eny bypass efa tsy manalavitra ny lampanjakana iavoloha le toerana zany efa mandroso tsikelikely makany ny lapitsika io satria ny congrès national de teo Tanjombato mbola district Atsimorano nandray azy Rinarabe Manantsara ho atsika mpanaraka fa ny quartier général misokatra voalohany manerana Madagasikara ho an'ny fanohanana ny filo maro Karavalomana na hoe komity manohana ny filo maro Karavalomana dia nietsy Atsimorano zany eny bypass eny de hitantsika eo avereny kely ngefaly fa mahafinaritra be le soratra teo hoe map plus quartier général KMMR zany de ao anatiny ity sary alefa mifaly ity moa zany nandritra n'ilay fitokanana omaly KMMR komity manohana any maro Karavalomana de hitantsika amin'ny sary io zao ry inga Ramota Arsan avy niatrika fandarana teto tsika de nandeha teny satria invité teny namana rehetra de zao hitantsika zao daholo zany reo fikambanana avy amin'ny antoko samihafa moa zany efa nanandrika fa enikaja ihany koa satria tonga teny ny tompona ndraikitra anivon'ny antokotiko Madagasikara ny mpikambana amin'ny birao politika Julien Remorasata teo ihany koa ny Cordo Rakotondrina Jean-Claude zay mpandrina national ny Antokotima ny Olombofidy député Géry Randremolaina zay nitondra ny teny firaritsoany ty quartier général vonsokafana ity député Rastany député Todsoandremapandra ny tsikitsiky be hitantsika zany indrindra moa ny azo lazaina hoe ny solombavambaoka zay avao Atsimorano de reto hitantsika reto indray ny be ny tanàna vonombonina mihitsy ny be ny tanàna Ambodrapeto Akadimanga Andranona Otra iza tokoa moa zany maromaro ihany no ao anatin'izay ndraso aloha fa so de tsarakitsika tsara lizy de Andranona Otra ampanefy Antanety kely Ambodrapeto Ampitatafika Itosy Akadimanga zany zany misy an'ireo aninatsika daholo zany reo be ny tanàna tonga atao daholo be ny tanàna mahafinaritra de zava-dehibe fisokafan'ny quartier général voalohany eto Madagasikara ho fanohanana zany filo maro Karavalomana fa ny fananganana ny KMMR zany de efa mandeha ny fivoriana ihany koa manerana amin'ny Madagasikara zany hoe saika isan'andro moa tsika de mitantara fianarantsoa indray zany zao nefa vonombonina any efa nangana an'izay KMMR zay efa miomana ihany koa manakara mananjara raha ny vaovao voaraintsika ny hatrany farafangana rehetrarehetra any hoe zay aty koa efa mivory ary efa mandamin'ny zavatra maro be de efa isaorana bevata zany isika rehetra fa arabaina ianareo vondrom-pikambanana sy antoko efa mivory miomana ao Atsimorano ao fa tonga de fa napetraka reo ny trano efa mihezivezena ny trano efa ampiseraserana trano zay ahazona ny vaovao rehetra ho amin'ny fiatrehana ny fifidianana ho avy io zany ka hanohanana an'Andriamatoa Maro Karavalomana zay
candidat filoham-pirenena zany de arabaina ho isika zany ny eny tsy mondrano eny satria tena efa manakaiky an'le toerana teo Tanjombato efa manakaiky fa ty tena manakaiky tsy bypass efa tsy lavitra ane de efa manakaiky lapitsika io fa tena isorana bevata mihitsy ny ezaka zay ataon'ireo namana zany manangana an'izay quartier général izay satria ao zany ny fobe hibakona ny fandaminana ny fampelezan-kevitra hifaneraserana reo mpanohana ahafahana zany mahazo ireo fitaovana maro samihafa izarana ny toromarika zay tsara ho fantatra hiatrena izany fifidianana izany de misokatra ny alarobisy zoma zany ho atsika rehetra izay afaka haka ny vaovao samihafa eny atoerana ny larobisy zoma zany no misy olona ao amin'ny birao aloha zany am'izao fanombohana izao mandray atsika manao ny firaketa-tsoratra manao ny fifampiresahana maro samihafa fa rehefa tena androso am'izay le asa dia isan'andro io dia misy sekretera misy inona moa zany le mpiandry ny QG reo le intendant zany tsy maintsy misy ao tsy maintsy misy an'izany marobe mihitsy ao satria misy avy amin'ny vehivavy misy ny tanora misy avy amin'ny fikambanana sy antoko politika maro samihafa zay ny amin'iny fa de azakazaka izy ty anareo any faritra marobe koa nefa miantso hoe zay koa hoe efa vonona saika adinitsika Atsirabe Atsirabe koa efa mampiseho fahavononana Faradofay miantso Faradofay omaly so de adinao raha lafaniry fa de tsy adino zany fa de mahafinaritra ny any anosy any zany fa de etsiketsika ihany koa ianareo satria anosy zany rehefa miresaka anosy atsika de Faradofay de ao anatiny ao Amboasary Atsimo de iza koa Amboasary de ohatra mandroso kely Ambovimbevy ao anatin'izay ihany koa ndraso aloha fa tadidy kely rehefa aveo zany fa de mahazo makatia Betroka de efa mametraka ny ekipa rehetra amin'iny faritra anosy iny zany ny ekipa marobe reo fikambanana marobe ary izy ty zany tena karazam-pikambanana marobe saikera Madagasikara misy no misoratra anarana anatevin-darana an'izay KMMR zay miaraka an'ireo vondrona toko politika maro samihafa zay efa naneho fahavononana zany hiara-iasa amin'izay fanohanana ny filoha Marc-Ravalomanana zay eny ary ho hitantsika io ihany fivoarany vaovao eny amin'ny Radisson Ambodivony eny mikasika indrindra ty fionana zay tanterahana androany ity fa na izany na tsy izany rina aloha zany ny vaovao misy foany resaka CCC ianao de masika mihitsy ny banderole ny CCC esory ny tompona andraikitra tsy mahavita azy ny CCC efa nangataka ny fametraha-pialany le prime ministre lehibe ny gouvernement efa nangataka ny fametraha-pialany lay ministry ny tokarena sy ny vola efa nangataka ny fametraha-pialany lay ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa de mbola manamafy an'ilay université maty université morte fa mbola manamafy ihany koa ny fitakiana izy ireo marobe zany CCC zany fa mifampiresaka amin'ny mpianatra mifampiresaka amin'ny mpandrarana CCC zao ane no antony zao fitakiana ataonay zao satria moa efa nisy fisalovanana andraikitra hafahafa ny hoe nde hanafatra mpampianatra amina université vahiny raha misekely sarotsika iny anangana université d'élite anangana université ohatraotran'izao fa tsy hitatsika mandraky ny androany le izy de anafatra mpampianatra amina université any Ampitandramasina eto Madagasikara ny eto raha tsy voakarakaranao efa nitondrantsika fanadihadiana sy fanamarina nge zany hoe karakarao aloha ny ato an-trano omiasina aloha ny eto an-tanàna ary aza-pijaliana ireo ray aman-dreny reo mpampianatra pikaroka mpampianatra satria nandritry ny tsangana ny université teto Madagasikara de ireo mpampianatra pikaroka reo na izy titulaire professeur titulaire na izy vacataire reny tompoko ny karakara ny zaza malagasy reny no nahatafita ny zaza malagasy hoanana sehatra avo be indrindra tsy eto amin'ny sehatra nasionaly ihany fa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany ka maninona ny tsikolokoloana sy karakaraina ny eto zay tena maro-pahaizana tadiavinao anana ny malagasy eto zany ny any an-dafy ara maka ny malagasy zay indrindra ary zay tena hoe taranja farany sarotra anana ny malagasy eto zany
Tito angerina nisy an'izany tany amin'ny taona ataontsika hoe an'ny 70 tany hoany. Efa anisy ange teto an'izany hoe nanala baka série D, mention très bien. Tam'izany nefa ny asarotry ny fanadinana haitsika. Marina hoe tena manao ezaka ny ray aman-dreny, fa manao ezaka ihany koa ny mpianatra ary manao ezaka ny mpampianatra. Ary ny misy fomba fiasana sekoly anankiray tsy ho teneniko fa sao de lazainareo fa manao dokam-barotra tena manao visite à domicile mihitsy ny mpampianatra rehefa tapitra ny taom-pampianarana ohatran'izao. De lasa mitsidika mitety an'ireo ray aman-dreny ny mpianatra hoe inona no zava-nisy nandritry ny année scolaire lasa iny hiatrehany amin'ny année scolaire vaovao. De ao anatin'iny zany le resadresaka samihafa ataon'le ray aman-dreny ny mpianatra sy lay mpampianatra hoe ohatran'izao io zazo io fahitanay azy any ampianarana, ohatran'izao ny fomba fampianarana sy ny sisa, tataka izao le zavatra kely lesiko tamin'iny, zao ny trimestre voalohany, zao ny deuxième trimestre, zao ny troisième trimestre, fa zao ny tokony hiatrehana an'le manaraka ho azy io satria isonitra klasy. Miezaka daholo ny rehetrarehetra. Tenao moa zany tsy afa-po moa zany le ramose eto tanàna fa rehefa mandeha izy tsy mahazaka mahita vahoaka. Izy raha teo koa ohatrany nanainganainga ny tongony tsy hipetraka eo ambonin'ny tany le nataotaony olona hoe mambahoaka iny. Iny mambahoaka iny koa manko anisany nanainganainga ny tongotry ny sasany zany. De rehefa mahita olona de hoe anao université tena elita manja be tsika, nefa eto misy université. Ny fanatsarana ny campus universitaire ny tokony atao, ny fanatsarana ny laboratoire samihafa eo anivon'ny université ny tokony atao, ny fanatsarana ny bâtiment samihafa ahafahana mampita ny fampianarana, salle de prof sy ny cité de prof. Zany ny ezaka tokony ataon'ireo tompon'andraiki-panjakana fa tsy hipingapinga hoe de hanafatra mpampianatra mpikaroka avy any ivelana mahavita azy ny eto an-tanàny. Misy malagasy nge any amin'ny Harvard, ny any Chicago misy malagasy, ny any Allemagne, université any Allemagne misy malagasy, université any Frantsa firy misy malagasy avokoa. Dikan'izany manana an'izay tanjaka, manana an'izay leta-pampianarana sy fampita-pampianarana mahomby sy ambony be zay ny mpampianatra eto amin'ny université eto Madagasikara. Fanatsarana leto zany ny tokony atao. De zay ny antsointsika hoe raha ohatra ka fanjakana tsy mahay mieno ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra de veritsika mihitsiny zany. Fa tsy mieritreritra no avy ny firenena satria ireo tompoko no apita fahaizana ho an'ny zaza malagasy. Tsy hoe ao anatin'ny système LMD fotsiny zany. Fa betsaka ny système ho avy eo raha ny tontolon'ny fampianarana ambony resahantsika. Fa zao reo olona reo ray aman-dreny reo tanora reo no iandrandraina zany hitondra n'lay leta n'lay fampianarana ambony eto Madagasikara. Ary mampitsiriritra n'izao tontolo zao hoe any Madagasikara misy manam-pahaizana momba an'izany. Any Madagasikara raha hikaroka olona momba an'izao, momba an'izao, momba an'izao. Ka zay ny antsointsika ihany am'le mpitondra fanjakana hoe eny anareo moa le fahefana ka na olona efa hita zao raha fa incompétente ao anatin'le asa hitantanana an'le départementa satria efa nisy nahafatesana mpianatra tao anatin'le université nandritry n'lay fotoana ny tantanany, efa nisy nahasamborana mpianatra, efa nisy naharatrana mpianatra, efa nisy nanaisorana président na université, efa nisy nahamaizana bloc samihafa tenivina université, ary efa nisy olana samihafa tamina fitokonana nataona mpianatra, nataona mpandraraha nivina université tsy teto Antananarivo any fa nantany amin'ny sisiny. Ary efa nisy adina tamina fanadinana baccalauréat ny sesisesy impiry zay niteraka olana ary tao anatin'izay adina zay indrindra raha nisy fitokonana nataona tompon'andraikitra maro samihafa. Fa zao ho an'ny eto Madagasikara izay tsy nahomby de mbola reconduit amina andraiki-panjakana ambony any, izay tsy mahomby de mbola mahazo promotion interne ho an'ny eto Madagasikara.
ary zay tsy mahomby dia mahazo andraikitra lehibe mihitsy ary na de verina aza fa saika fanakaikaiky amin'ny mandahan'ilay filoham-pirenena amin'ilay andraikitra raisina fa tsy afaka ny ametraka mihitsy hoe isaky ny enim-bolana manao évaluation tombana lay tompon'andraikitra ambony ao anivon'ny exécutif manomboka amin'ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministre fa embolana impiry zay ary fanovana gouvernemanta tsy latsaky ny eny zay fa mbola io eny any le olona manana ndraiky mpanjakana ambony eo ihany le olona afaka makafana-pahakevitra eo ihany le olona de mbola mitolona am'izao fotoana zao ary ty tena nahitana mihitsy hoe naharitra ny fitakina nataony sesesy manandalo repoblika amin'ny fandimby any atompoko mba naheno any amin'ny fizaramba-vao maro samihafa ny teny anivon'ny anjerimanontolo fa ny zavatra nitrangateny matetetika de hoe grève ny mpianatra amin'ny fahataran'ny vatsim-pianarana sy ny équipement bourse sy ny équipement na vatsim-pianarana sy ny kojakoja rara no ahenonao an'izany hoe migrève ny mpandrara iny anivon'ny université rara no ahenonao an'izany hoe migrève ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra fa am'izao fotoana zao sady mitokona mpianatra mame ultimatum no misy fitokonana tampoka ihany ko ataon'ny mpandrara no mitokona ihany ko mpampianatra mpikaroka no mitokona ihany ko ny personnel eny anivon'ny ministère ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa de difotra anatsy amin'izany le fitondram-panjakana le personnel eo anivon'le ministère de miteny hoe tsy mahomby le tompon'andraikitra atao anatin'le ministère fa mitaky mifanesorana azy zay de tonga hatramin'ny fanenjehana an'le namana mihitsy aza moa le syndicaliste nandeha ny raha-raha-pitsarana tamin'ity herinandro ity fa toatrany hoe hiempitrany amin'ny volana aogositra no any satria tsy mipotra ny mpitory mazava ho azy ny anivon'ny ministère angamba ny tiana resana am'izany ny mpampianatra mpikaroka efa tonga amina sehatra ambony be mihitsiny meo ny autonomie anay zay meo ny ara complémentaire anay alamino ny fomba fandraisana andrety vacataire reto sy ny resaka titularisation fitakina dolo nge zany fanatsarana nge zany ny tontolo ny fampianarana ambony tonga hatrany am'le hoe mangataka ny fametram-pialany le prime ministre ministry ny vola ary ministry ny fampianarana ambony ny mpandrarandray moa zany anivon'ny université de hoe tena ampidiro mihitsy eny ankitapo mbola mpanjakana mazava tsara mihitsy ny fomba fandoavana ny karamanay fa tsy mety ty hoe 30 andro lasa 5 andro lasa 7 andro ity de tsy maintsy hanao fitokonana vao azo karama nify reo manodina ny université satria ny telo toko mahamasan'andro nge eny anivon'ny anjerimanontolo any eto Madagasikara mpampianatra mpikaroka ny mpandrara ary mpianatra de mpianatra koa manana ny zavatra takina de mifandona le fitokonana maro samihafa de tsy mety voavaly izy miavaka ho any ny zavatra nisy tany aloha satria ny tany aloha fatatsika na tetitetika vory de zao ho an'ny fitakina vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra de ngamba hoe ratsy natapatapaka ny famatsiana ny herinaratra de resaka kojakoja équipement reo foana ny rehatra am'izay fa zao maro be le izy ary miara mitotona le hetsika maro samihafa de iza ny anodina ny université zany raha ohatra ka samy mitokona daholo ny rehetrarehetra raha ohatra ka samy tsy afa-po daholo amin'ny zava-misy eo anatin'izany tontolo ny hainao tsy hainao manjery moa zany fa anjery manontolo zany iza ny anodina an'izany de ny eto amintsika nefa ozy ny ataon'le filoha zay anafatra mpampianatra any ampitan-dranomasina ametrapetraka université ary amin'ny faritra risy ny sisa de iza mpampianatra ho affectena ho any ianao raha tsy mahalo hery complémentaire ianao raha tsy mahafantatra ny vacataire sy ny titularisation tokony omena an'ireo handray izany zany anie olany eto amin'ny firenena zany miazakazaka nangana trano ianao fa ny olona hiasa am'le trano sy ny fitaovana ampiasainao am'le trano ary mpianatra hianatra am'le trano tsy lavirary ny fikarakarana azy de mipoka rehefa mandeha ohatran'ireny reny fuite na sujet na baccalauréat reny
reny ny ahitana taratra fa tsy mahavaolana ary aingom-baty fotsiny natao fitaovana politika le resadresahana manara-penitra ity fa ay tsisy manara-penitra ny fotodrafitrasa ay tsy mbola taterakaraky ny tokolo izy le endriky le manara-penitra tadiavin'ilay firenena malagasy fa natao fotsiny reny ho fitaovana politika natao fotsiny reny ho fomba hahafahan'le filohan'ny repoblika midina any amina toerana anankiray ka ny tanjony eo ambadiko izay dia ny amorolona ny hahafahana manao propagande politika migainy terrain melony fotoana fa tsika dia efa niteny foana fa ny fitondram-panjakana ny fandimy teto Madagasikara na repoblika voalohany eny ary toizako makany arosoko aloha makany fanjanahantany mihitsiny satria azadinoana ny mpanjanahantany ke dia nanao infrastructure teto Madagasikara ohatra lehibe amin'izany ny lalam-pirenena sy ny lalam-by sy ny hôpitaly nanao koa ny repoblika voalohany nanao lalana nanao hôpitaly nanao cité maro samihafa dia no hatsarainy zany tany amin'ny repoblika faharoa nanao université tamin'ny faritany enina dia nanatsara ny lalana nitondra ireo fitaovana maro samihafa tany amin'ny hôpitaly nametraka palais des sports nametraka ville nouvelle sy sisa dia tonga ihany koa taty amin'Andriamatoa Zafy Albert na dia nangingina ary fa zao nahay nametraka an'ireo CSB rehetra ary nametraka an'ireo fotodrafitrasa zay ilaina amin'ny fampianarana zay le vokatra le madaredy nataon'ny président Zafy Albert sa président Zafy Albert no nitsofoka tamin'izany commune mampatahotra zao ny rozy tany amin'izany mora feno be zany tany feno arivo be ihany koa tsy mora ngeny tsofoka tany Ambotromo tany fotoanandro e tsy mora no nitsofoka tany Kandreo lasa firesaky ny olona hoe afeky tena Kandreo ianao satria lavitra le toerana fa vita n'Andriamatoa Zafy Albert nitsofoka tany ary nametraka fotodrafitrasa maro tany dia samy nanao entretien ny lalana daholo ireo mpitondra ireo indrindra moa Filomary Karavalomanina tsy ho tany-tsaina intsony fa raha resaka fotodrafitrasa zany dia tsy lalao zany kapoka ozy ny Filomary Karavalomanina mbola ilaina tany-saina ve le hoe 9000 km mahery ny lalana vita dia io bypass io atratsika ohatra fotsiny non remboursable tsy naverina fa soan'ny taranaka fa tsy hoe hitrosanao fotodrafitrasa anankiray ianao fa vola ho averin'ny taranaka le izy donc misy capacité de négociation ambony be nataon'ny fitondrana ny fandimo zany dia nanao asany rehetra nanao asany rehetra nanangana sekoly vaovao averiko tsara nanangana sekoly vaovao le trano sekoly zany fa tsy lay hoe efitrano sekoly samihafa hafa ny trano sekoly reto misy sekoly natsangana ato amin'ny fokotany zao satria raha vao miresaka EPP tsika zay SFF fa tamin'ny fotoanandro sekoly fanambeazana fototra tamin'ny andron'ny repoblika faharoa fa taty aoriana izy efa miverina tamin'le école primaire publique dia fantatra hoe any amin'ny fokotany ny EPP dia recensé anatin'izay hoe nisy EPP ato amin'ity fokotany ray ity satria ny école communautaire rehefa avy eo no miakatra ho EPP donc tsy azo afangaro zany ny sekoly ny sokafana tato amina fokotany iray eto EPP zay misy école primaire mazava ho azy mianatra ao ankizy primaire mianatra misy mpampianatra ao misy fitaovana ao sy ny hoe efitrano sekoly salle de classe fandarina manokana teo manko le raha misekely afangaro ny lay fananganana sekoly vaovao filany le fokotany dia savoritany kely eo ny adevitra ndraindray dia miresaka efitrano sekoly izy salle de classe dia raha salle de classe ny resahana zany mipoka be le isa satria ao anatina fananganana sekoly anankiray eo nivona fokotany mety misy efitrano sekoly 5 na 6 na 7 arakaraka ny filany le fokotany ka raha ohatra zany misy fokotany 10 ka misy trano sekoly efitrano sekoly 5 ao anatin'ilay izy ao moyenne dia lasa 50 reo izy dia raha tsy may amin'ny fomba fanehoana
taremarika zay le tiako tenenina hoe manahirina ihany miaino an'le filohan'ny repoblika zay tsy mahiasa marika nefa miteny taremarika de fanina de mila manavaka ianao le tian'le raha misay tenenina ave moa zany infrastructure na sekoly vaovao sa salle de classe na salle de classe io na famenina salle de classe sa le sekoly ihany ny efa teo ary tsy nitombo le salle de classe fa nandoko sekoly fotsiny nataon'le fitondram-panjakana de niraisina eo anatin'le sekoly vaovao ndray le endrika fandokoana zavatra telo zany teneniko zany a tandrina mihitsy hoe tsy ho azonareo am'le roa am'le tanako a telo ny resahako eto le trano-tsekoly vaovao am'rak'le filan'le fokotany sy le hoe efitrano-tsekoly salle de classe sy le hoe efa teo ihany lay trano-tsekoly ary tsy nietsika nisan'le efitrano salle de classe fa zao vasibasoka l izy de nilokona de sokajiana fa ao anatin'lay hoe vitan'le fitondram-panjakana mila fahamialona ho am miaino an'reto olona reto satria lasa serasera mivilana l izy raha ohatra ka tsy mailontsika manoloana an'izany drina rahabe mananjara de zay le tiako tenenina ny fanjakana ny fandimby ary asa ataony ny fanjakana tompoko ny manangana hôpitaly ny manangana trano-tsekoly ny manangana birao régional na birao eny anivon'ny district na birao eny anivon'ny commune ny manome fiofanana ho an'ny tatsa ary mampitombo an'izay zavatra mety ilany satria ny tenentsika an'izany tsy azonao sakanana ary tsy mbola misy lalàna mihitsy mametra ny malagasy tsy afaka anao zaza dikan'izany tsy maintsy mitombo ny isamponina ansininy zany no misy fametrahan-dalàna maro samihafa satria efa amina miliara mponina mitovy any endy ka zao mba hahafahana miaro an'ilay olombelona de arovana hatrany am-boaka hatrany amin'ny famoronana mihitsiny ho an'ny lalàna ny sinoa mba tsy hoe terakerakeny fotsiny le zaza de tonga eo a de tsisy miraharaha tsy hita zay hôpitaly andray azy tsy manambola le ray aman-dreniny tsy afaka mampianatra azy de mitarika fahantrany zany de sahirana le fitondram-panjakana am'izay an'izany satria efa amina miliara le fitombon'le mponina de natao de hoe manana ny fipetra-dalàna maro samihafa io mahatonga ny sinoa manaparitaka ny olona eran'izao tontolo zao de zany mahazo atsika eto Madagasikara mbola firy ny ilainareo izy fa feno ty ka mety hivadika mihitsy hoe fokotany be rorika sinoa io fokotany tsary lalàna karana satria ahelony zareo aparitan'le olona de mandeny anazy le teknôlôjia mandeny anazy le indostrie satria ny entana sinoa jifainy ety leny tsika inge troisième soir reny tonga aty reny sy le premier soir reny any Europe reny mandeha le safidy voalohany le kalitao voalohany fa aty am'le tadiavy le tany ay moa tsy mety tsony le andalam-pandrosoana tsy mety tsony le mahantra marefo zay zany zany miongapotsiny zay zany le entana tonga aty reny de aparitan'le olona de omeny investissement hoe ty lasinareo mitady fa misy retour le izy rehefa aveo satria zao mahatsiaro manao zavatra any an-tanindrazany lay terataniny la preuve n'zany mikatona daholo magazay sinoa rehefa akalaza ny taom-baovao sinoa ny taom-baovao malagasy tsy misy zany aloha tsisy mbola adevitra de zao le izy averiko le adevitra teo satria ho mitombo ny isamponina ka rehefa mitombo ny isamponina de misy filana zany mazava ho azy nge ohatry ny ao anaty tokantrano io raha ohatra zany zay ny fomba azony le mpitondra fanjakana azy ny ray aman-dreninao niteraka telo de io le efitrano efatra no atona n'le olona telo tamin'ny andro ny dada sy mama fa reto telo reto rehefa lehibe de samy miteraka ny sasany teraka roa ny sasany teraka telo ny sasany teraka efatra de lasa sivy zany no zavikely ny dada sy mama
9 amy zanaky dada sy mama manome 12, 12 ampinany dada sy mama manome 410. Zany hoe le olona teo aloha 2 sy 3, 5 zany lasa misy 7 fanampiny. De ahoana? Ampy ve le fotodrafitrasa hitoeran'le olona ao anatin'le tanàna? De zay le mahatonga le malagasy hoe lasa trano be iny trano iny rehefa aveo satria taony tazain'lay aman-dreny an'le zanany. Zay mahatonga le hoe anaty lakoro raiky edy de zao tsy maintsy manao trano raha malalaka ny lakoro. Le ray aman-dreny no an'le zanany voalohany, manao trano izy raha misy moyen ho an'le zanany faharoa, manao trano izy raha misy moyen an'le zanany fahatelo. Satria mety tsy tiany andeha hanofa trano lavitra fa mba hitangorony eo akaikiny eo mba te hisoma manjafy. Zegny koa edy rehefa papa ely ianao, rehefa papa be sy mama be ianao de mila misoma manjafy. De dikan'izay tsy maintsy ampitombo ianao fotodrafitrasa. Hanatsara ianao ny lalana miditra any aminao, mety hanambomboatra kely ianao hoe ho asiana tetezana mitsofokatsy am'ry, asiana zavatra ohatran'izao. Ampitombo fitaovana ilainao anatina tokantrano ianao, mety mila branchement vaovao ianao satria tsy mety le compteur ray tao. Fa miara-monina koa moa zany miady ndraindray le vinanto sy ny rehetra, ny zanaka koa mba tsy angarana. De ahoana koa compteur divisionnaire sa inona mifangaro. Aloha apiditra jiro mihitsy ny ato hoe, aloha apiditra rano mihitsy ny ato hoe. Ohatran'izany le firenena e. Rehefa mitombo mponina, mitombo ny filana. Karaha ohatra 4 tapitrisa tamin'ny andron'ny président Tsiranana. Niakatra 7 tapitrisa tatry amin'ny andron'ny président Deratsiraka, niakatra 12, 9 tapitrisa. Niakatra 12 tapitrisa taty amin'ny andron'ny président Zafy, 20 tapitrisa taty amin'ny andron'ny président Ravalomanana. Tonga izy am'izao fotoana zao mety 9 na 20 tapitrisa. Ndraindray manko tsika ohatra ny mieritreritra hoe sao de mba efa nitombo izy taoriana n'le RGPA 3 iny 2018 rina. Tsy manana copie koa mbola be dia be. Le recensement général zany am'le population sy habitat zany resantsika zany. Andiany fahatelo satria inona nome an'le chiffre official zany amin'ny isam-pony eto Madagasikara. Ka raha mitombo le izy, obligé tsy maintsy manao fotodrafitrasa le fitondram-panjakana. Ary zany ny zavatra voasoratra hatramin'izay ao anatin'ny loi de finance. Satria ny loi de finance tsy maintsy misy foana ny conférence budgétaire ho atao amin'io budget io en une année. De zany hoe eo zany ny avy any amin'ny commune, eo ny avy any amin'ny district, eo ny avy any amin'ny faritra. Conférence budgétaire any amin'ny district makany amin'ny faritra, de eo ny solitena ny ministère amin'ny finance. De hoe reto ny filana, zao ndray ny trano-tsekoly, zao ndray ny tenenga député fa zao no arakaraky ny etaetam-ponina, zao ny zava-misy aty amin'ny Cisco zao ny efa eritreritra fa raha nitatitra ataony draine dia tsy ampitsony ny trano-tsekoly arianana, zao ny heveriny eo anivon'ny secrétariat d'État chargé ny gendarmerie fa tokony ho ampitombona amin'ny poste avancé na ny brigade na ny compagnie na ny groupement. Mila trano anankiray ngeza be ny direction régionale ny sécurité publique, police zany. Satria hita amin'le situation démographique le izy. Zany hoe le fitombom-ponina. Mifanaraka ihany koa le izy hoe ahoana ny politique générale de l'État. De samy mandray ny andraiky ny daholo. Ny aria tokony amboarina le tetezana fa bloqué fa moambokatra ary. Firy metatra io? 20 mètres. Ok, ampidiro anatin'le budget de l'État ary zay. Mba halalaka ny fifamezivezen'ny mponina. Tsy ampy na tsy mahovoka tsony ty CSB amin'ty commune ray ty, fa ndao hanangantsika CSB 2 iny anivon'ny commune zany, centre de santé de base. De ndao ary atsangana CSB anankiray eto amin'ty commune aty, fomba fiasa zany. Ndao anangana CSRD tsika eo anivon'ny district. Fa mendrika azo an'izany le district iray satria efa betsaka ny olona ao. De rehefa CSB reto daholo ny fitaovana. Raha CSRD izy reto daholo ny fitaovana amin'izany sy ny personnel la miasa ao amin'izany. Izany no asana fitondram-panjakana.
mendrika tokony azy tribonaly ity district ity fa tsy hoe anenjika foana izy ary amina district lavitra be rehefa jerevana indray le distance an'le lalana mety hoe 20 kilometatra fa raha miodinato izy ka asina tetezana ato vakina ny lalana ato mety 50 kilometatra ato kokoa mety aminy mamonjy district ato ndao fa asitsika hôpitaly ato amin'ny district ato fomba fiasa zany fa tsy hoe messi ianao tsy hoe ianao kory le tena olona tena goavambe ny latsaka vana de nyretraretra teo alohanao tsisy nanao ninina fa rehefa tonga ianao de ianao no milay be de izy ihany manao autosatisfaction mampirevo ny tenany izy tsy nisy navita fotodrafitra sabe indrindra raha tsy isika fa nga ny olona mila nideradera ohatran'izany nga ny olona tsy maintsy nitabataba sy namon'omby raha nahavita sekoly anankiray raha nahavita pavé kely raha nahavita tetezana kely normal amin'ny filan'ny olona zany isan'andro san'andro ary tena asa tadiavina obligatoire mihitsiny ho ampitondra fanjakana satria zay ny ambara ny lalam-pandrena mendrika azo fitsaboana mifanaraka aminy ny voaka malagasy na maimaim-pona azy io ny premier soin hafahafa ty mo manahirana fa tsy fantako mihitsy riny zay tsy manambola aloha zany de tsy voatsabany ny hôpitaly fa tsisy an'izany de misy kitapom-bola atokana an'izany eo niveau ministère ka rehefa tonga ianao tonga de voakarakara ohatrany mbola betsaka ihany no mitaraina mila mitondra fanazavana an'izany ny eo anivony ny hôpitaly zay koa ny ambarany lalam-pandrenana gratuit ny primaire dikan'izay zany mila fotodrafitra asa mifanaraka an'izay ambarany lalam-pandrenana zay ny vahoaka de tsy hoe asa miracle zany hoe miracle mon ami fa mbola tsy fahita hoe président nahavita ohatran'izao zany ge zava-misy zany zava-misy zany fa ny zavatra tokony ataonao de zao ary zany ny anisan'ny toetra mapomba natao hoe olona mitondra fanjakana ahoana no ahafahanao mandamina ny tontolo ara-toekarena le firenenao ka ho stable le volanao satria mba manan-karena mba sambatra tsika rina raha niala tan'le franc CFA FF moa zany franc français ka manana n'lay volantsika hoe ariary FMZ izy teo aloha fa ariary izy am'izao taona zao betsaka le firenena mbola sahirany mbola tsy manana an'izany hoe unité monétaire an'izany fa itsika manana an'izany hoe vola manokana ho atsika zany de anjarantsika zany eo amin'ny tontolo ara-toekarena no mitsinjara tsara mba hazaka an'le donany ara-ekonomika le volantsika le sandam-bolantsika zay le asan'le mpitondra fanjakana zany fa naninona ny fitondrana amin'ny fandimby tamin'ny andro filomarika rahavalomanana 900 ariary euro ray fa voatonga retolo reto 5,000 izy am'izao fotoana zao de rehefa resana am'izany le ramose de ozy le ramose naintantana ary zay fa tokony ray aly io zany inge fa tena triny misy raha amandre mitondra ve eto zany hoe ignorenao tanteraka mihitsy zany le 5,000 ariary io ara na mbola miakatra satria raha miteny an'izany izy na mbola miakatra 6,000 io na 7,000 io na 8,000 io na 9,000 tsy problème zany fa tokony 10,000 ariary ary fa ny impact économique an'izany any anatin'le pane isan'andro ny ponina mba ahoana mety hoe misy hena ao misy tongolo ao misy voatabia ao fa zao tsy le hena tsasaky laotsoniny ao ohatran'le nahazatra 4 taona lasa 5 taona 10 taona lasa fa hena atsasaky ny atsasaky mifefaniny ao fa misy henany ao misy voatabia ao fa tsy voatabia raiky laotsoniny ao fa mety voatabia voany ray ary mety misy tongolo ao fa mety misy tongolo voany roa zany mila hay miresaka an'izany ary amin'ny tontolo ara-toekarena fa ny anarany eo anatin'lay sobika fampiasa andavanandro nisa-tokantrano de zao misy tongolo sy voatabia sy misy hena fa ny lanjan'izy ao tsy mitovy tsony amin'ny lanja taloha dikan'izay
le pouvoir d'achat-le olona zany manahirana azy de zay ny andraikitry ny fitondram-panjakana. Ahoana ny anatsarany ny fitondram-panjakana ny fisariana mpizahatany ho avy eto Madagasikara fa tsy hitsoka. Zay ny andrarandraikitry le fitondram-panjakana. Ahoana ny asan'le fitondram-panjakana mba tsy hianaka manerana nosy ny kolikoly. Zay ny andraikitry le fitondram-panjakana satria zany ny tadiavin'ny bonne gouvernance sy ny état de droit. Ahoana ny fihezany fitondram-panjakana, ny fomba famoronana asa ka tena mba hiasa daholy ny akamarony ny tanorana vita fianarana ary mba afaka mideratena ny ray aman-dreny mampianatsanaka fa tonga de misy asa sura ho an'ny zanany afaka rona 3 taona satria misy création d'emploi be da be na ataon'ny fitondram-panjakana na ataon'ny secteur privé. Ka tsy manana souci tsony rehefa avy eo hoe ahoana ny etrehana an'le retraite, ahoana le filet de sécurité sociale ohatry ny any ampitan-dranomasina. De ohatran'izany ahoana le scolarisation fampianarana an'ilay zaza malagasy anatra, naninona navita 90% filomarika Ravalomanana, naninona reto 40% zaza malagasy tsika no scolarisé no mianatra. Zay le andraikitry ny fitondram-panjakana. Indrindraindrindra jerevo ny tahan'ny olona manandrara eny amin'ny fitsarana ka tsy resaky tsika hoe mpivady divorcé na resaka ady tany fa iresaky tsika amin'ny alalan'ny eloka tsotra sy ny eloka be vava. De firy ny tahan'ny olona miditra ponja amin'izao fotoana izao. De nanahoana ny teo aloha ka raha betsaka izy amin'izao fotoana izao dikan'izany mitombo ny tsy fandriam-pahalemana. Vao maly teria kadin-dratombo to amin'ny sopliantso vola 500 000 ariary 2 500 000 FMZ rina na afatesana olona akoatry ny nangalarina ataka maherme nataona efata to amin'ny sopliantso fa soferana taxi voatifitra teo amin'ny lohany vola 500 000 ariary 2 500 000 francs. Iny sofer iny nefa mety manambady amanjanaka iny, mety mamelona olona iny raha ohatra ka manao location iny taxi iny. Mitondra apport izy amin'ny etra samihafa ny droit de stationnement sy ny sisa. Fa zao lasa tsisy dikany eto an-tanàna 500 000 ariary na afatesan'olona ary na ampitehan-javatra. De zay le andraikitry le fitondram-panjakana. Maninona mitombo ny bandi, maninona mitombo ary tafiditra eto Madagasikara ny roro, ny héroïne, ny drogue mahery sy ny drogue malefaka tonga eto daholy. Ndrongono nisy tamin'ny fotoanandro zany rehefa nezahana mafy mihitsiny fa mitsanga ny ty anti-drogue sy ny rehetrarehetra sy ny karazany ty manao hetsika rehefa 20 jona. Ahoana no ahafahana manena an'izany rehetrarehetra zany? De ahoana no ahafahana mampiakatra ny anasa eto Madagasikara ary mampihana ny tany tsy anasa taux de chômage? Zany ny andraikitra reo mpitondra fanjakana. Ahoana ny accès amina électricité raha 15% ho an'ny voaka malagasy, 15% tamin'ny oviny tamin'ilay RGPS 2018 ve sa 15% amin'ny recensement amin'izao fotoana izao mety ho 28 millions, sa 15% tamin'ny 20 millions d'habitants. Mbola petratsika koa zany rina. De ny accès anao zany ahoana ny azon'le malagasy rehetrarehetra jiro fa tsy ho jirojiro mora anao anaovana propagande io. Mbola tsy resaka zavatra fa mbola hitantara hoe ahoana ny vola ny banque mondiale, firy millions de dollars sy ny sisa. Aiza ny financement reny jiro cobra reny sy ny sisa. Ka ianao zany raha ohatra navita 15% teo aloha, ianao nanao propagande 2018 15% malagasy fotsiny mba mpitsitraka zany herinaratra zany, de ampiakary io ataovy 30% mandra-pialanao teo amin'ny mandat. Zany ny andraikitry ny fitondram-panjakana zany. Fa tsy hanendrika sy hitanisa amin'ny fanjakana amin'ny fandimby teo aloha nefa ianao raha tsy nahavita, ianao nampanantena 800 mégawatt tonga ianao ny ena le puissance an'le herinaratra. De ozy izy ianao ndefa anao jiro mora, nde le fafiry no ahazo an'le jiro mora 15 000 compteur x 3 sa 200 000 compteur tsy fantatro.
tsy mitovy ny puissance ny herinaratra vokariny jirama sy ny panneau solaire. Zao ara le jirama mividy excédent ny tsy lany ny orinasa lehibe any Antsirabe. Ka zay ny andraikitry le fitondram-panjakana. Ahoana ny accès à l'eau potable? Mba azo rano fisotro madio ny isa-tokantrano. Eo zao voarina vao ny tantarany resaka polio sy ny sisa, tsy te hiteny an'le TAI grec. Sahirana ny olona. Zay mahatonga an'io ko. Za tsy teny district anankiray fa rehefa tonga rangany ny Orambe. Tsy teny district iray io alaina any ampovoana arabe ery le barika be. Loto an'izy zany. Alaina any satria eton'ny rano any. Dia ahoana zany le resaka aménagement du territoire am'zany. Resaka plan d'urbanisme zany. Dia alaina aloha le barika be dia atao indray eo am'le WC. Dia ahoana ny accès à l'eau potable am'zany? Ahoana ny resaka fahadiovana? Zany ny andraikitrao zany e. Fa tsy fahalitanisa ianao, tari dia alao raha tany sainay. Dia misaotra ny député Roland Ratsiraka tsika fa nandeha tany ananina mihitsy izy. Talata ny volon'ondry nakany ka tsika efa niteko ambotry mahitsy sadabe tsy mandeha ho io resaka autoroute io navoakanareo ny 300 milliards d'ariary. Betsaka ny vola vitan'izany nge zavatra vitan'izany vola zany fa mikatso le asa. Le filohan'ny Repoblika ny teny 80 km ny vita melohan'ny farany taona efa niteny tsika fa za manofy. Fa zay le izy. Zay le thème propagandiste zay. Natao fotsiny le izy am'le resaka hoe paprevy. Mahavita 80 km, 4 milliards ny lany. Ndao ara sao de malahelo reto olona reto. 4 millions ny lany. Nitondrana olona tery nanaovana an'le hetsika be teny ambolo. Talata ny volon'ondry. Anaovana pause pierre zany nefa le asa tsy mandeha navoaka ny vola tany amin'ny Sam Kreta le orinasa Egyptianina. De nanao fihetsiketsena be tonga ny fitaovana ho an'le Sam Kreta anomboka ny asa. Nesorina le ministra le manohatry n'izao iny, ministra Théoloutre Travaux Publics. Solona ministra vaovao tonga de nandeha teny, ara-dalàna ho vidy ty, ho tratrariny ty. Inona? Le fasikely faly mba ho vakitsika aloha. Député Roland Ratsiraka, tonga nitsidika travaux autoroute Roland Ratsiraka. Mandaingy Rajoelina. 5 km monja ny vita terrassement. Tsy misy permis environnemental, tsy misy volana ariary nomena ny tatsa voatototra tambary. Asa tsy manara-penitra no ao, mitaky zavatra 3 ny tatsa. Aloavy ny volany, amboray ny fanaovana taratasiny, tracé mila ovaina. Tsy ho vita mihitsy zany 80 km zany. Niteny an'izany tsika teto. Aza mampanofolona fa ny rokady ara zay novainareo rokady ny arivo. Zay tsy projet anareo. 20 km, 3 taona sy tapany nanao azy. De fa niteny tsika teto rino. Aza mampanofolona tsy ho vita. Tsy navita flyover nareo. Zao nareo mandeha cause d'utilité publique miala, entinareo miditra ary amin'ny CUA, le taratasy momba ny flyover, akisaka mivalitra no zato indretra sinsisa. Tsy ny zava-bita ihany ny tsara nampitondra fanjakana fa ny zavatra tsy vita ihany koa. Sady promesse non tenue miaro le niteneny député Roland Ratsiraka teo mandainga le mpitondra fanjakana. Ianao nga nahavita namboly coton de Tuliard. Sady impossible be zany. Ahoana ny fomba ambolena zany? Impossible zany. Ianao nga nahavita nametraka puso tamin'ny omby. Ianao nga nahavita namatsy drone. Ianao nga nahavita mividy hélicoptère ho an'ny dalo. Ianao nga nahavita mividy an'le tomobile hoe miakatra tendrombohitra mandady rano. Nametraka flyover voarapita tany Tomasina. Nahavita an'le autoroute nao taty an-dalana. Nahavita nanao an'le lalana be alalana andapa ve enao. Le nitenenao tsy maintsy vitanao alohan'ny farany taona koa zany. Anomboka ny asa. Nahavita nanamboatra nanosy be anala ve enao. Moramanga nosy be anala. Nahavita nanao mahanoro marolambo ve enao. Nahavita nanao an'ny RN5 ve enao.
fa tsy hoe fotsiny ny ajijija RN5 sy RN44 de anaovana propagande politika indray manko ny RN44 reo mba vitana zany ara le olona ny lazaina fa raha miaraka am'ireo tsika dia mahantra foana ny 2030 40 hatramin'ny 60 nefa mibola amin'ny banque mondiale ihany nanaovana an'le RN44 aprevena vahoaka amin'ny faran'ny herinandro avy zao raha mifantatro raha tsy hoe misy changement ana programme indray vola n'leya mpamatsy vola le ny avonavonana le ny lazaina fa raha miaraka am'ireo tsika mantra ireny na avitana lalana rendray rehefa avy eo no ilazana fa tena mitsinjo vahoaka fa hafa zany aniny zavatra nataonareo teto hoe nampanateninareo fa hanao izy iny angeza be mpanamboatra panneau solaire aiza le izy ananganinareo centre de formation professionnelle Antoliary aiza le izy ame asa ho an'ny tanora rehetrarehetra aiza le izy ho taritinareo ho mahazo jiro Toliary ka tsy miainga avy aty Antananarivo fa miala avany Sakoa de omorona ny vidiny jiro efa projet n'olona hatramin'izay io fa matotsy tanteraka le Sakoa misy antony ara-tontolo iainana am'le charbon de Sakoa marobe zavatra anresanareo fa ny projet ny olona ny tangenanareo ny trano vitan'ny olona ny lokonareo zao ara moa tohatra mandoko amin'ny lokony hafa indray eny amin'ny anjery manontolo eny rina raha ny vaovao voaraitsika miparitaka raha teo koa moa zany vaovao zany de ilaza venao fa olona milay ianao zay ny teneko hoe ny asa ataonareo io direction régionale milina manana trano asa tadiavy mivahoaka sy filana andavanandro zany nataony rehetra amin'ny fandimbo zany 2009 ianao vo nitatana fanjakana tao aorian'ny fanonganam-panjakana fa talohan'izay de efa feno trano be da be ny esan'ny ministera marobe teto Madagasikara ny esan'ireo chef de service ny esan'ireo service ny esan'ireo direction rehetrarehetra eo ny hôpitaly ny terahanao mbola ny fanjakana amin'ny fandimbo ny nanao an'izany maternité mpanjakana kaza milaza hoe tsy nanao ny rehetra ny olona miara-miasa aminao avy nianatra tamin'ny EPP daholy ka raha ohatra zany am'izao fotoana zao no hoe amin'ny hoe zay de tena navita fotodrafitrasa ohatra zao asa tompoko zany no anakaramana anareo zany no amezana enda amin'ny itianareo zany no anomezana carburant anareo asa zany tompoko fa zao le nampanantena anareo hivelany zany sy le tena asa ngeza be amin'ny andraiky mpanjakana vitanareo sa tsy vitanareo tsy vita le izy za tsy te motsony am'le lisitra lava be ao rina lavany zany lisitra zany le miami moa zany efa tena tsy vita zaridaina moron-dranomasina ny nataony ene zaridaina moron-dranomasina de misy parta daty rakisankely vitsivitsy miaraka amin'le izy eo de iny ny asongadina be nefa nytenenina mihitsy hoe manana an'izao ny ary manana an'izao tsika koa manana miami de hoe novana miami ka de novaina le anarana zany manany any manao resaka fananjaza tsy ohatran'izany mitatana firenena tsy resaka kilengalenga tsy ohatran'izany kivandivandy fatatr'olona ny zany ianao milaza fa ataontsika ohatran'ny Paris Ambatondrazaka asa le amory Paris angamba ny hitany le be amory Paris Ambatondrazaka de hoe atao ohatran'ny Paris fa iza zao le Ambatondrazaka zany Paris zany haitsika nge zany feno trano joalajoaly ahoana no transformenao tsotro zao fotsiny hoe io Ambatondrazaka io le maka tsara be mahafinaritra be sy ny rehetra tonga de hivadika Paris manahira Champs-Élysées zany mila Tour Eiffel zany la Tour Eiffel zany kanjany rasolondratovy raha manahira anaziko ka zay le tiatsika tenenina hoe alomba ny zavatra tena marina resahana fefa leo ny vandy leo ny lainga ataonareo ny olona ary zany ny tsarany ny vahoakanareo amin'ny fifidianana ho avy io tonga vaingana ary fifidianana mba hanapahana ny fifandraisana am'reto tondra fanjakana tsy mahomby reto mba hiandrandra ny vahoaka malagasy tena fandrosoana
ary tena olona ray aman-dreny vonina nitondra firenena. Zany no ilainy ny malagasy. Ity moa tsika eo amin'ny sehatrirasam-pirenena mahoraka mihitsy koa tsika. Ty tokony efa nalefatsika ty rina. Fa ohatran'izao kali izy azotsika amin'izay le lozika hoe zay zavatra tsy azonareo androany ho azonareo rapitso. Hay zany le izy tsisy n'le fampandrosoana teto amin'ny firenena. Tsy ny rarahina n'le vahoaka malagasy. Hay le olona kay tsy gasy araky ny lalàna. De samy traité amin'ty information ty daholo mpanao gazety eran'izao tontolo zao. Alefasa aloha le izy aloha faly mba ahafahantsika makaina raha vonina le vidéo le fanadihadiana nataon'ilay mpiserasera tany ampitan-dranomasina tany zany. Mba ahafahantsika makaina kely sy mba ahafahantsika mijery hoe traiten'olona le vaovao eto amintsika. Fa zao miankina amintsika koa io, inona no ataontsika? Dahoara faly. Le président malgache est-il encore malgache? C'est la question qu'on se pose sur la grande île depuis un mois. André Rajoel a reconnu au cours d'une interview ce week-end avoir acquis la nationalité française. Cette déclaration fait suite au débat ces dernières semaines concernant justement sa nationalité française. André Rajoel, qui avec son épouse et ses enfants a acquis la nationalité française par un décret en 2014, explique cette démarche par un souci de faciliter la poursuite des études de ses enfants en France. Or, l'article 42 du Code de la nationalité de Madagascar stipule que perd la nationalité malgache le malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. André Rajoel avait 40 ans en 2014. À 4 mois des élections présidentielles, une partie de l'opposition malgache demande la destitution du président, quand l'autre suspecte qu'il a obtenu cette naturalisation dans les négociations visant à faciliter son départ du pouvoir en 2014. André Rajoel avait pris le pouvoir pour la première fois en 2009 par un coup d'État contre le président d'alors, Marc Ravalomanan, avant d'être élu en 2018. Une plainte a déjà été déposée contre le président malgache pour faux et usage de faux, espionnage et atteinte à la sûreté extérieure de l'État par l'Association pour le développement et le droit de Madagascar. Zay tena mazava tsara mihitsy ny fomba hitreten'olona ary tena mahara-baovao le any ampitan-dranomasina. Zany ane manala baraka firenenany zany. De ahoana zany eritreritry le vahoaka malagasy raha toka tsy malagasy kay lay président. Tsika hoa tsy mirarazy article afany fa ny tsika code de nationalité article 42 miantra. Zay ihany ny tsika. Fa averezan-jo-pirenena malagasy ho ana olona iray feno taona naka zo-pirenena antsitrapo. Zo-pirenena hafa antsitrapo. Zay ny ambarany io. Tsisy renvoi io, tsisy interprétation hafa io. Ary io maleo teo io article io tsy mifangaro amin'izy. Efa niteny teto niaraka ny député fetra fa tena tsara rafitra io code de nationalité malagasy io. Ary sarotra ny andikana mitovy amin'ny article 42 io. Article 42 maleo teny io. Tsy miaraka amin'izy. Mahafeno ny zavatra tadiaviny lay mahazo an'ilay filoham-pirenena. Ity filoham-pirenena ny resaka eto. De rehefa tena mihaino an'ilay fanazavana nentin'ilay mpiserasera teo amin'ny sehatresam-pirenena teo tsika, tena maharaka ny vaovao izy. De mitady ny destitution mihitsy. Ahoana moa ny olona tsy malagasy no mitantana an'ilay firenena? Ahoana ny tsy ambaratelo-panjakana? Ahoana ny tsy ambaratelo ny fiarovam-pirenena? Espionnage ho ny fitoriana zay. Haute trahison. Fa naninona ny nafenina, naninona ny tsy niresahana l'izy tamin'ny fotoana nametrahana ny antota taratasy. Zao zany amin'ny volana Aogositra, ray volana ohatran'izao, isokatra ny fametrahana antota taratasy zay vidinao filoham-pirenena rina. Ka ianao zany raha ny tokony izy, efa sahirana ianao ho an'ny candidature-anao satria ianao nanao coup d'état 2009. Fa itindray ianao zany ho sahirana satria ianao tsy mizaka ny zo-pirenena frantsay. De inona ny ambara ny fitsarana malagasy? Inona ny ambara ny ACC zay milaza omaly fa ivoaka alohan'ny fifidianana ry? Ho tratrana pression politique ve? Zany adevitra mbola tsy mitapony zany.
so de metrety tapeno any zany tsy mitapina mihitsiny zany adevitra zany e mbola mandeha zany mbola adevitra zany ary mahatonga ny olona rehetra mijoro am'izao fotoana zao hoe iny olona mandehandeha iny ene vazaha iny e frantsay iny fa tsy malagasy na mpitenenina dolo zao mpahilalana sy ny sisa rehetrarehetra zao mba hahafahana miaro an'lay flo la resako am'izay ihany aloha fa tsy maharo azy le izy satria tsy azo vonoana le article 42 na de misy ketrika ary any ambadika any raha vao mikidika an'io koa ka manao session extraordinaire de manamarina ny adevitra zany compliqué les situations fa zao ny fijoroan'ny malagasy ny tadiavintsika rina ahoana ny hevitry ny malagasy ahoana ny zavatra ao anatin'ny sainy malagasy anaiky mora amina zangan-javatra ohatran'izao ve satria tsy mbola fahita izao trangan-javatra misy zao de tampika eo anao zay mihitsy le culture ny reto olo reto culture hafa misy tsy malagasy ho a le olona ndraindray arak'olotsaina de ty lalon'ny nosy ty mba heverina fa tena mba ampisesehoana n'lay tena hoe afo tena miredareda mihitsy de mba afakafaka kely ianao tamin'le skandale be da be teo efa tonontony aloha zany ao anatin'le examen baka teknika indray zao de io ndray izy io c'est des îles ndray de lazay fa mimpanohatra ndray na ny tim manany aremdem mandray na mimpanorama ndray ny antsono anao soradia chorégraphie am jeu des îles de lazavy ndray fa ny artiste ny solomavambaoka anankiray izay miteny am'izao fotoana zao maneho ny tsy fahafaliany amin'ny fanapahan-kevitra ndray sy ny fitondram-panjakany lazay fanaprisia mpanohatra ndray de lazay fanaprisia mpanohatra ndray le mpanao soradia malaza iny nanao vidéo mihitsy izy miresaka ny hoe mba vitana ihany kely izy efa nitondra projet zay e professionnel am'zany zay ary mariny zany jeu des îles tamy 90 91 iny rina soradia malagasy tsara tarehibe ny nampiasaina mpianatra avany amin'ny lycée samihafa nanao soradia mba hafapo ihany le firenena mpandrayanjara irany dama iny irany dama ray teo de le hira le nisy any herinay ve rogotiliba tamin'ny fotoana mahafinaritra ny fanokafana sy ny famaranana noel rakotoary vonina morona an'iny efa no demandre izy de ohatran'izany tamin'ny andro ny président Zafy Albert be miray niaraka amin'ny Jakatiana zavatra tsy vitantsika ihany ny ilaina ny soloa de ny afomanga kandray mitsifitra ty vita ka tsy vitantsika ko fa raha mbola andehanao dia ianao de ahoana amin'iny fotoana iny mba ampisehoana ny bahoejy amin'iny fotoana iny mba ampisehoana le salegy malagasy amin'iny fotoana iny mba ampisehoana n'lay afindrafindrao amin'iny fotoana iny mba ampisehoana n'le disoroka la tsy tanana samy hafa kawitry eny e iny ndray moa zany re efa salegy iny am'izany fotoana zany no ampisehoana lay fitafy malagasy de inona zany le hoe coopération ana firenena ny resahanareo zay nge le nitenentsika hoe reto olo reto hafahafa na mainka azy de nangana direction ny événementiel ny événement ao nivon'ny présidence efa nresantsika teto ane zany ataonareo iny io de ty de mbola ny présidence ihany mandray atanana an'le izy zany fikarakarana azy satria ao anatiny lay asa comité olympique ave izy ko moa le ministre moa zany mitarika an'le comité olympique taloha mako reny olona ivelan'le andraikitra mihitsiny personam miala tsy indrindra manonona ny anarana fantatra tsara ny fahaizany karakara ndra imandreny solona jonarvelo fa lasa izy moa fa tena nanao zany na hay ny fomba fikarakarany zany ahoana no ny antohana sy nanomezana tena antoka ho an'ny firenena mpandray anjara fa vitantsika lanona-mpanokafana tsara sy mahafinaritra ngatsika ny tady sinoa fa ty ohatrany tsy mivoaka tsara ve le sary
raha tsy naka an'le soloa de moramoraina le izy anaky valo angely zareo tsy haiko tsoniko moa le valo ty de teninona moa zany zany rehefa présent asa ohatrohatrany ahoana misy acrobatie ve ao misy inona ve ao de zay ve le tsy hain'le malagasy fa mila an'le expérience an'le sinoa mefatokisana le malagasy ranoray e amoaka ny karoka-tsaina ao amoaka ny zavatra rehetrrehetra zay mba hiverina anazy io rehareny io aleo izy mba hirevy aleo izy amoaka ny tena maizy azy raha limity alogny banty ely ikarama ny vehivavy ikarama mba misy vola miodana kely amin'io ahafahana mba manome kase am'izay tena tokony andray andraikitra am'izany aza mararim-bola hivoaka any amin'ny malagasy efa skandaly io ataonareo io de lazay fampanohatra ho any nanavatra an'ireo sinoareo avy any de lazay fampanohatra indray manangitra an'io nareo saminareo ao anatiny kitra moa ny voany zany de voatery mamaly le ao amin'ny présidence hoe zao nge io e ny concepta ny zao mba atokisy le malagasy zay zany le fitondram-panjakany zay e moa efa fiainany sy sakafo nisan'andro le skandaly larina de otriny raha mitantaran'zany zany tsika de ozy mivoaka hoe zany ray e za moa tsy teny hoe zany ray malaza fa tiandray ny vaovao lehibe ohatr'izay le izy zany vokatra lay a fitondrana fitantanana tsy fahatokisana ny eto an-tanàna avaoboaka ohatrin'io fotsiny vola ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ho an'le orinasa eziptianina eto nefa mijaly takininona le entreprise zanatanina nao fikojakojana ny lalana tsy mahazo vola sahirana impiry mitokana mbola any mbola miantso foana avoka re tompoko ny volanay zay nge navita an'le lalana fa tonga de mivoaka fotsiny milliard ho an'ny entreprise eziptianina zany hoa tena fanaovana tsinitsinina malagasy zany e de io tsika atsotsika foana izy mba tonga ava saina ry malagasy namana tonga ava saina e tonga ava saina tompoko fa androtsika zao tena efa tsy mirara zay tena mahasoa an'le fireneny reto olo reto efa tena zay zavatra ao anatin'ny saina zay ahafahany mandrapaka zay ahafahany mahazo an'le dipany zay ahafahany mampreviny akamany zay sisa mahafinaritra ny reto olo reto asa efa mandidona azy ve lefe hialy amin'ny fitondrana de tsy gaga aloha raha mahita publication an'lay mpanohana an'le fitondrana ary tompona andraikitra teo aloha manentsika mafy amin'ny président Marc Ravalomanana de nzao de efa mikotrana fa ho mpanohatra nareo ka efa manomboka mikotrana zany zareo amin'ny publication rehetrarehetra io fa ho mpanohatra izy satria mazava ho azy maninona ny président Marc Ravalomanana foana ny indriana tsy ampy ve hatrany amin'ny 2009 2010 2011 2012 13 14 15 14 taona théorie tsy mety tapitra amin'ny publication momba président Marc Ravalomanana kefa kaiky le fandresentsika atsika zay miaradia ny filoha Marc Ravalomanana fa efa manomatena efa micentraine tsikelikely reto olo reto ny ho mpanohatra zay le izy ny mpitondra ho mpanohatra ary mpanohatra ho mpitondra de farabainareo zany efa manao fanazarantena sahady ho mpanohatra ary de manomboka tsikelikely nareo any amin'ny publication ataonareo zay manenjika amin'ny filoha Marc Ravalomanana ry narabe mananjara ka rehefa ravina zany zany zavatra rehetrarehetra zany de zao ny azo ambarany hoe ny zavatra atao ihany zavatra ataony mpitatany eto amin'ny firenena ihany no miteraka ny atao hoe tsy fahombiazana maneo ny tsy fahombiazandry zareo zany hoe ny zavatra ataony ihany ny action ataony ihany zay tsy ampeverana nga sa ina sy tsy vahaizana io no atao hoe mampidina ny kotiny zareo fa tsy mipanohatra mihitsy tsy mipanohatra mihitsy tsy nytiako Madagasikara mihitsy tsy mipanohana ny président Marc Ravalomanana mihitsy tsy ny RMDM mihitsy tsy ny HVM mihitsy tsy mipanorama mihitsy tsy reny no mampidina ny atao hoe koty ho an'ny mpitondra fanjakana fa ny atondry zareo ihany no mampidina azy ohatra
ho raisana ny GDZIL nefa feny sortira ny tanàna. Inona ny idiran'ny mpanohatra amin'izany? Inona ny idiran'ny RMDM amin'izany? Misy mpitatana eto, misy mpitondra fanjakana eto. Fa tsy tenitenena fotsiny andray GDZIL hoe nanipgan tsy hoe nanipgan moa zany fa nisorona tamin'ny Maldiva ny fandraisana an'io GDZIL io. De maimaika ery zany le Madagasikara andray azy. Nefa ny zordira tsy voaroka zao mianaka ny polio. Io ane aloha fatatsika tsara fa raha ho avy eto tompoko ny délégation avy amin'ireo nosy manodidina ty resaka GDZIL ty. Tsy couverture médiatique ny lalao ihany no alehan'ny mpanao gazety eto. Fa ho jereny daholo anaovany fanadiadiana daholo ity kipitsipitsin-javatra rehetrarehetra ty. So de hoe ary ny hôtely misy anareo de hijanona fotsiny eo le mpanao gazety. Mandehandeha izy. Andeha ho an'ny sotra izy. Andeha ho any Ambohipo izy. Andeha ho any Behoririka izy. Andehandeha reo mpanao gazety reo nga azonao ferana. Tsy azonao ferana mihitsy reo ary anontany izy. Zay zavatra tiany anontany iny eo. So ndray de feperana eo tsy voasakana ny mpanao gazety vahiny tsy azonao hoe feperana zany. Satria io zany zao io resaka hoe zay malazalaza resaka momba Madagasikara io zarandreo raha misy an'ity GDZIL ty anaovany fanadiadiana. Inona zao malaza eto Madagasikara? Fiomanana fifidianana anao fanadiadiana momba zany reo mpanao gazety vahiny. Indrindra ty nationalité ty. Nationalité trandrahan'ny olona io. Trandrahan'ny olona. Le teo ane. Le nandeha tamin'ny vidéo teo le nanazava teo ane miteny frantsay fa afrikanina indray zao le teo. Fa le tamin'le mpandeha le ohatran'ny arabo iny. Dia jereo amin'izany le karazan'olona manaraka akaiky ny rarahan'ny Madagasikara. Tsy hoe ny rarahan'ny Madagasikara fotsiny fa ny zavatra manahirana zany izay amseho eto amintsika reny ny fanadinana baccalauréat efa mijery ny mpikary baovao any velany any. Reny ny inona indray zao ty nanafarana sinoa indray ny resaka soradia. De tena hoe raha mandeha ny fitsikerana zany. Mandeha fitsikerana tena miteny hoe tena tsy mety. Rosy ane artiste. Ary Rosy akoatrany hoe ma-artiste azy de solombavam-bahoaka izy. Ary ny artiste ane ao anatin'ny vahoaka. De fa miteny loatra zay zany sinoa indray no afarana ny malagasy ahoana. Zao nefa ny tena tokony ho fatatsika. Rehefa misy lalao iraisam-pirenena ohatran'ireny fifaninanana lalao iraisam-pirenena. Na jeu des îles io. Na jeu de la francophonie io. Na lalaon'ny Commonwealth io amin'ny tany miteny anglisy io. Na coupe du monde en bol io. Na jeux olympiques io ohatran'ny ataony Paris amin'ny heritaona. Dia maneho ny maizy azy ilay firenena mandray. Indrindrandrindra amin'ny resaka kolotsaina tafiditra ao anatin'izany ny dia amin'ny fanokafana sy ny famaranana. Mondial zao farany teo tamin'ny heritaona tany Qatar. Mba jereo ny lanonam-panokafana ny mondial tany Qatar e. Fa nga ny Qataria nga nanafatra hoe sinono any eo de nahita ve tsika hoe misy endrikendrika sinoa tena maizy azy endry zareo ny kolotsaina arabo, ny kolotsaina ny Emirat zay ny naseho teo. Raha iny moa ny tena akaiky indrindra. Ny GDZIL teto amintsika hatramin'izay tena naneo ny maha-malagasy, na ny fitafy io, na ny dimirindry io, na ny hiry io, na ny fanehoana mampiavaka ny Madagasikara, maki inona avy mampiavaka ny Madagasikara, ravinala sisy. Fa le olombelona koa tena mampiavaka ny Madagasikara. Izany no voizina hatramin'izay. Fa inona mampiavaka ny Madagasikara zao hitan'ny olona polio. Zany zao mampiavaka ny Madagasikara zany. Zordira. Sy tay miparitaka. Lao itsina ohatran'izay izy namana faniry. Satria io le mahatonga le polio ane. Zany zao ny tena mampiavaka ny Madagasikara. Resaka nationalité filoham-pirenena perinasa zay nafenina hatramin'izay. Fa mipotra tapoka tateo re tsisy nalalana zany ane. Fa mipotra tapoka tateo re zany zao niadevitra momba ny Madagasikara. Inona ihany koa zao ny tena mampiavaka ny Madagasikara. Jerevan'ny olona. Ny tsy fandriam-pahalemana, ny tena mampiavaka amin'ny Madagasikara, mpanalabaka amin'ny folo alina amin'ny labozia, eny an-tokotany.
trano lokoana de lazaina hoe vaovao. Zany tena mampiavaka amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana zao, zany hoe zao zavatra rehetra tena manahira an'izao. Ka raha hoe nanafatra sinoa ny dikan'izany de zao. Tsy maintsy misy dia tanany sinoa zany. Io resaka hoe soradia io. De misy miteny zao fangamo ny sinoa ny mandihy ao sisa fa ny sinoa ane manampy fotsiny. Na manampy izy na ina ny présence ny sinoa tompoko de efa miteraka alahelo ho an'ny artista malagasy sy mpanao soradia malagasy. Mahay reo mpanao soradia malagasy reo. Ka nahoana ny sinoa zany mba nijery any hoe inona ny soradia sinoa, hoe inona zany no apport entin'ny sinoa amin'io. Nanao fikarohana fa misy teknika sinoa fa teny sinoa za tsy mahay teny sinoa. Le niesiko kely zay ny tena mahay teny sinoa. Kokoa aloha ho azy. Enjana be zany raha teny sinoa nefa vao firy taona. Mianatra teny sinoa izy, zay moa safidy. Fa le kolotsaina zany de hitantsika amin'izany hoe le tena mahizy antsika ve zany de tsy maintsy sosofana foana, tsy maintsy tengenana an'olona foana zay vao hoe mety io. Ny Rovery, eny anaty Rovery tsy maintsy sosofana Colisée, de zay vao zany vao tena hoe mety, zay vao zany vao tena hoe mahasarika mpizahatany. Mitokana kianja ianao de tsy maintsy antso olona avy any ivelany afrikanina ary nefa eto ny terataninao be de be mahay baolina. De zao ndray de hoe iantso sinoa, tsy hoe ny sinoa maninona, tsy ny sinoa mihitsy maninona, fa le toe-tsaina mihitsy le hoe tena misy ane mba zavatra tena hoe atsika. Eo am-pivady zao, fiainam-pivady de hoe misy ny tena resaka hoe intimité. Izy roa samy mpivady any anazy zay tena fiainana manoka an'izany. De ohatr' zany koa tony. Tena hoe matoa zany Madagasikara mandray an'io de hoe ny mahizy atsika no aseho ao, no avotra ao. De tonga de atsonao ny sinoa de na miteny raha ohatra ara zany ataontsika hoe mila fanampiana ve nareo avy any amin'ny hoe sinoa zany de hoe ina amin'ny anina de hoe me resaka soradia sisa. De tsy tokony homena ry mihitsy io kosa aloha manana mahizy azy ny malagasy. Manana mahizy azy ananany malagasy kosa aloha zay resaka kolotsainy zay. Resaka dia zay, resaka hiry zay, resaka gadok'hiry zay, manankarentsika tena manantsika. Inona no hoe tsy maintsy asiana sinoa no manao an'io, na hoe lafin'ny teknika ve ahoana ny tsezan'ny malagasy an'izany. Hainy zany araka ny teny président Makaravalomanana hoe voafehy tsara ny eto toerana fa izy koa tsy tara amin'ny fandrosoana sy ny resaka teknôlôjia any velany any. Isika maika nitsambikina le fitondrana amin'izao fotoana zao zany, maika hitsambikina eto misy anao de maika hitsambikina ry ananina ry de atsona le any velany. Frustré, na tiana na tsy tiana, tsy maintsy misy fiatraikany amin'ireo artista malagasy zany rehetra. Ny volan'ny artista raha moa teo jereo reny ny zavatra niseho teto. Efa tonga hatramin'ny fidinana an-dalambe, hatramin'ny mpanao vakisova ny tariton'ny rosana ka ao amin'ny Palais des Sports. Asa moa zay ny resaka omda zany. Zany zao raha atsika eto. Dia mila amin'saina ka raha hoe ho avy zany ny fifidianana, io tena hoe fiainam-bahoaka io na fahasalamana niny mila sainina daholy. Eo ihany koa ny kolotsaina tsy afaka misaraka zay. Kolotsaina anie zany zao mba tena mampiavaka atsika. Raha nitonontononona daholo reny hoe zordira manala baraka, ny baccalauréat jerereny izy manala baraka amin'ny laboziny ankizy manao fanadina, na folo alina mbola any anaty salle d'examen, taiza mbola nisy an'izany tao anatin'ny 80 taona. Mbola tsisy an'izany. Fa ny kolotsaina mba mampiavaka atsika. Raha hoe misy malagasy manao faninanana ny ivelany any, mba tena hoe tanany larana voalohany, ny dakininina falifaly ery tsika mba botsimbotsina daholy. Mba manao ezaka ny malagasy na ny ivelany na ny eto toerana. Ty efa eto amintsika de inona ndray. Fa tsy maintsy mitondra ny ditana ny sinoa na tianao na tsy tianao. Zara ny arako. De ahoana zany reto malagasy reto. Na manoro fotsiny nataony na inona efa misy fiatraikan'izany eo amin'ny artista malagasy sy ny mpandihy malagasy. Asaivo mandihy amin'izany hoe disoroka zany ny sinoa ramay. Mandihy. Za zao voaingana mihitsy nahita vidéo tena original
tamin'ny hoe dia nahitsikitsika dia malagasy tany amin'ny taona empolo tany mbola noary blanc mainty fotsy le sary fa mahafinaritra mihitsy hafa mihitsy ny fomba fandihizana de ohatr'izany ihany koa ny kolotsaina any amin'ny faritra amin'ny tontolo nira hafa mihitsy eo mpanao gazety mandehandeha moa tamin'ireny le fanofanany reny tamin'izany fa mahafinaritra mihitsiny ary misy mpanao gazety artista de tena faly ianao zany zany ny malagasy tia zany ianao hiteny hoe GDG leto Madagasikara fa misy ditana ny sonota ao atsika mieritreritra andao manafaniry mamaraparana namarana misy tsika fa tia misy zavatra tsy atro kely satria nisy vaovao moa tamin'ny Betuky tany fizarana moto de kaka ihany ianao mahita an'ity fizarana moto ty ve any événement mpanjakana sa événement le parti zany io moa tsy mahagaga tsony satria reto olo reto manafangaro an'lisy fa am'le sary zay miparitaka any de gaga ihany ianao ny amin'ny hoe ahoana reto olona malalaka be reto manao famorim-bahoaka fa ahoana rehefa ny antokotiako Madagasikara no mangataka lalana hanao famorim-bahoaka ary tsy mitady toeraka fa akoatry ny toerana zay azy akoatry ny hoe misy any toerana nanaovana congrès parta zay anaty fefy kanefa de ninina tsy nomena ho an'ny antokotiako Madagasikara de nyretirety ny oranja tany Betuky tany amin'ny hoe izara karatany izara resaka moto ka zay efa mangala 10,000 fotoana le mpitondra fanjakana fa eto zany ny etsotsika mpanohatra mihitsy ny size rehetra anio hevitra de zao tsisy manakana atsika misy tsy hanao hevitra ko ny mpitondra fanjakana ary ty efa miezaka mihitsy ny raha ao amin'ny faly ao sary tamin'ny Betuky fa le orange ve loko mpanjakana sa loko natoko ka zay manko izy hoe le fizarana moto ve vola natoko sa vola mpanjakana ary loko natoko sa loko mpanjakana ary maninona no miangatra le niveau ministère takon'izao hitantsika zao ny sainam-pirenena tompoko ampiasaina mihitsy ato n'ilay lokon'ilay volomboasary mifangaro amin'ny lalona natoko sy ny lalona mpanjakana izy tsy fantatra tsony ny fifangaroany reto volo reto am'reto fizarana moto reto am'resaka karatany sy ny sisa de nareo malalaka afaka mamory olona amina toerana zay tianareo anaovana azy na andalam-be io na amina toerana mifefy io sy ny sisa fa raha vao ny mpanohatra raha isika ny nangataka an'io zao rina tsy azotsika ny toerana iny de ty mahagaga na misy ty rehefa mba mizara moto koa tompoko de mba omeo an'ny rehetra le izy fa ny tsy commune tsy mondrano de apetratsika lizy nisy fizarana moto nge tamin'ny déplacement le filopirenena tao tamin'le Tetsitose fa naninona ny tsy nahazo lehibe ny tanàna avy amin'ny antokotiako Madagasikara isafito izy ireo riny tsisy mitomany moto anareo mihitsy fa zao raha ohatra ka vola mpanjakana iny zay manko mila tadiavitsika mila hita le décharge sy le vola namoanana iny appel d'offre nahazona an'izany moto zany ka hoe zaraina makany andreo be ny tanàna de mila fatatsika le izy ny amin'ny hoe raha vola mpanjakana iny naninona nisy fiangarana ho an'ny be ny tanàna ka hoe reto be ny tanàna reto mahazo reto be ny tanàna reto tsy mahazo tsy malay aloha moto anao ny olona tompo fa mahavidy an'izany fa raha tokony ka vola mpanjakana de ataovy mazava le izy ataovy mazava le izy hoe izavy reo be ny tanàna tokony sitraka amin'iny de izany tsy nisitraka raha volana antoko iny tsy problème mandray omenao an'izay ivelan'ny antokonao omenao an'izay ao anatin'ny antokonao fa raha mivoaka tamin'ny vola mpanjakana iny nisy appel d'offre mazavy iny nisy décharge natao hoe reto le izy ny fanjakana amin'ny décharge izy miaraka amin'le be ny tanàna dikan'izay hoan'ny be ny tanàna rehetra fa tsisy anavahany zany etiko moa tsika aplaharo ary aplaharo ty tamin'ny Betuky ty fa aplaharo ty ny commune ny tantan'le miaradian'le fitondrana ty ny commune ho an'le tim de jerevo mifandrosoana tsy lasa lavitsika fa tia tsy mondrano aplaharo fa miasa ary tena manao ny asa arak'izay tratsy ny hery misy ny be ny tanàna tim eny na ivelana tsy mondrano avaradrano ambodratrimo marobe zay misy be ny tanàna tiako Madagasikara miasa ary tena manao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fampandrosoana n'le commune misy azy saingy tsy mahay misolelaka tsy manao merci président ary mijanona ny lokony ny antokony amin'ny matiko Madagasikara azy
de gaga iantsika reny moa zany riny rehefa tonga ho an'ny fotoana tsy maintsy tadiaviny reny antotantaratasy ty le fizarana moto ay zary moto firy le izy reto fa nanino reto fito reto ny tsy nazo volam-panjakana namoana andreo fa naninona nasiana fiangarana tikan'izany favoritisme zany io sa resaka nepotisme sa resaka inona de asiana devitra zany amin'ny fotoana fa zao aloha mbola eo amin'ny fitondrany retolo reto de manao zay tiany atao ry zareo fa petratsika ihany tsy malahelo moto anareo kory ny olona ary mialohan'io zavatra nataonareo io 5 taona lasa zay nisy olona ny zara moto ihany koa teo olona ny taona fanjakana fa zao nalain'olona moto amin'ny fa le olona tsy lany de mampiatra amin'ny fanaon'le olona teo aloha zay ry zareo ihany tsikera am'izany olona zany ry narabe mananjara de naveriny zareo ny nataon'ilay mpitondra teo aloha de tikan'izay efa manakaiky amin'ny faharavana efa marika daholo reny rehetrarehetra eny efa mizotra moramora makany amin'ny faharavana makany tsy fahafehezana fanjakana ary makany tsy fitazomana fanjakana itsony ianareo io zany zao lalan-javatra rehetrarehetra zao zany zao zotran-javatra rehetrarehetra zao zay le teny Filomarika Ravalomanina andron'Andriamanitra ty andro ty taony ty fa Andriamanitra ty andronareo androna ihany de miasa Andriamanitra mampafantatra ny zava-misy Andriamanitra asehoany amin'ny zavatra rehetrarehetra eny anivon'ny fiarahamonina eny hoe zao ny ataony retolo reto satria ratsy tsodrano satria nakafahefana tamikery satria tsy nahandro ny andra zoma tsy nahandro tatana nangarom-bolany tonga hatramin'ny fanao tsy fanao mihitsy azy amin'ny fitantanana raharam-panjakana nanapatra fahefana nanao gabiraraka de zao ny zava-misy eny antsika zao de mihevitena fa azy le fanjakana misy fomba fiteny député fetra azy mihitsy appropriation zay le izy atsika de gaga ihany mila fongorony reny raha volam-panjakana io de zaro mitovy ho any rehetrarehetra fa raha volan'le antokonao io tsy probleman'olona zany de ohatran'izay le fiangarana mandeha ohatran'izany ihany koa le fibodotoerana mandeha hitantsika mazava tsara iny zao omena moto lehibe ny tanàna fa narevarevaka ny loko orange mino tsika fa andraiky mpanjakana satria misy ministre ny environnement tonga tany misy vice président sénat tonga tany tikan'izany azotsika tsainy zany falanona mpanjakana ka raha misokatra ho an'ny rehetra ny kanja mila manao animation politika tokoa zao ambiance préélectorale aleo ny rehetra mba haneo hevitra ka raha pitso raha ohatra ka andeha hidana kanja ny antokotiko Madagasikara de mba mahazo alalana izy fa tsy darofana lacrymogène tsy voatery ratsaina mipomba azy no momba la tantara mipetraka iny ary voarakitra tsika tsara mihitsy ny fandarofana lacrymogène tany Atsirabe iny tsy hoe avelavela amin'ny fotsiny reny ao ny rakitsariny zany rehetrarehetra zany fa manaitra tsika aza siana fiangarana raha volam-panjakana io fa ny asa ary navita betsaka ihany koa mibe ny tanàna timo na de tsy mpisolelaka ary na de tsy manao orange ary na de tsy manao merci président azy samy mitondra fandrosoana makany anivon'ny vahoaka mba tsy ho mpitary vato vilam-bavany le mpitondra fanjakana ka raha milaza fa décentralisation tena makany amin'ny vahoaka ny tadiavina de engany le tena rafitra isiny zany décentralisation zany eny anivon'ny commune mba ho tsorovon'ilay fitondram-panjakana ihany koa fa tsy ataony mizanatsy ny rinila tsy ataony mizanaky kalafa laibe ny tanàna amin'ny antokotiko Madagasikara averiko tsy malahelo moto anareo fa raha volam-panjakana iny raha ohatra ka nisy appel d'offre mazava tsara ny voany iny tany milala nylay tsy anambary-panjakana de aleo hitovy amin'ny rehetra satria zany ny atao hoe fitondrana tsy mitanila tsy miangatra ary tsy mametraka ho zanakalafa am'izay tsy mitovy loko politika amin'ny mitondra fanjakana Rina Rabe Mananjara eny ary marantsika maromaro zay nambary zay fa de ny desera zany omenantsika miainga am'izay ny teneny namana faniry zay de izao ny resaka loko tompoko de tsy mandendefa tany raha lanonam-panjakana zany lanonam-panjakana egalina lanonam-bahoaka vahoaka egalina malagasy tsy misy anamahana raha ny loko-panjakana zany a ny lokom-bahoaka de ny sainam-pirenena
fotsy mena maintso zay le izy raha lokona toko dia samy manany lokony zay zao miara-manonjy eto de menamena no misongadina ka miara-manonjy zany zavatra manokany zany fa raha hoe fanjakana de fotsy mena maintso ny lokon'ny sainam-pirenena malagasy zay zany no loko tokony isongadina eo raha ny lokon'ny katolika de mavomavo sy fotsifotsy zay ny lokony ninona zay ny lokon'ny Vatican zay ny lokon'ny foibe katolika maneran-tany de mazava zany rehefa manao lanonana izy de mazava zay inona ny lokon'ny commune Antananarivo renivohitra mitovy amin'ny sainan'ny Ukraine mangamanga sy mavomavo de nany amin'ny ekipana rugby nany de zay samy manana ny lokony de misy atoko politika manana ny lokony samy manana an'izay de misy message zany misy dikany zany fa ny am'izao fotoana zao lanonam-panjakana ny resahana loko orange no asongadinao zay de efa tsy izy zany aizany mpanaraha-maso am'zany tsy hoe mialona na ahoana fa aza fahangaro ny eto Madagasikara zany de mifangaro voraka momban'ny raharaham-pirenena kaiza mono andeha de mahazo vahana ny rehefa fangaro ny fomba fitantanana tsy mandeha am'izay loniny dia resaka tsy fahombiazana miparitaka ny zordira reny efa resultat reny dia mianaka ny lefakozatra tapitra ny fandarantsika samy tain'Andriamanitra veloma tompoko